matso lehibe ataony folo alindasy ny mpitandro filaminana toy izao entina mankalaza an'izay fety pirenena izay Babi Stéphane. Efa manakaiky dia manakaiky ny filohan'ny repoblika efa eto amin'ny faritra Anosy amin'izao fotoana izao ary efa hiditra ny faritra izay misy ny kianjany Barea eto Mahamasina izany tazantsika izany ny escorte izay mitarika ny fiarakodia izay mitondra ny filohan'ny repoblika mandalo eto amin'ny lalana mahitsy manoloana ny lakandrany Anosy izany ny escorte amin'izao fotoana izao ao anatina sary izay tena mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa satria dia mampiasa ny ataontsika hoe fitaovana arifomba manaraka ny teknôlôjia avolenta isika amin'ny fampitana ny sary sy ny feo isa-tokantrano any efa migadona eo anoloana ny vavahady idirana ny kianjany Barea amin'izao fotoana izao ny filohan'ny repoblika avy eo moa dia hiditra avy hatrany eo amin'ny kianja anatanteraka ny fisafona sy raha ny fandaram-potoana aloha dia iredona sy ampiakatra ny sainam-pirenena antsika dia iredona ny hira-pirenena avy vantany voa tonga eto ny filohan'ny repoblika. Renivohitra Madagasikara izao tazantsika mahafinaritra izao amin'ny endriny ankehitriny 4 taona lasa maro no ny ady ao anatin'izany hoe nisy ny fahaleovantena izany fa efa migadona eto amin'ny kianja Barea Mahamasina amin'izao fotoana izao araka ny tazantsika ny fiara mitondra ny filohan'ny repoblika izay sady filoha faratampo ny folo alinda ihany koa ao anatin'izany rehetrarehetra izany midika izay fa tsy ho ela intsony dia anomboka ny lanonana tanteraka isika ny fahatongavany filohan'ny repoblika no andrasana ny rosona eo amin'izay fanomboana ny matso lehibe izay Babi Stéphane izay entintsika manamarika sy manome aja sy ny voninahitra ny fiandrianam-pirenena izany tazantsika izany ireo lehibe ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fibaikoana eo anivon'ny FDS fa dia miroso ao anatiny fanomboana ny lanonana amin'izay sika avelantsika iaina kely aloha izay Babi Stéphane. Zay! Sanahari Tinusina Sambata
Rivoka Malagas, Rifolo Alda Malagas, Androany enina amby roapolo jony, 2024, mankalaza ny fa 70 taona niverenany fahaleovan-tenany I Madagasikara sy ny malagasy jivaky-volo, koa miarahaba ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka, salanitra tratran'ny asaramanitra. Izao fankalazana izao dia enganye amelona ny afo ny fitiavan-tanindrazana ao apotsika tsiraray avy, ary ny faniriny dia iray fo, iray saina, iray iny ny malagasy rehetra iaraka androso sy ampandroso anty nosy malalatsika ity, koa ho mariky ny fifarakabana, ho mariky ny hafaliana, ho mariky zao asaramanitra izao dia iaraka itehaka sy iorakoraka mafy bay itsika rehetra tompoko lahy tompoko vavy. Anio ihany koa isika dia mankalaza ny fa 70 taona nijoroany ny folo alda malagasy, koa amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy jivaky-volo noa iarabako anareo folo alda. Manandanja loatra amintsika ny asy ny fitiavan-tanindrazana, izay indrindra noho ny safidianana manokana ny teny faneva fankalazana ity taona ity ny hoe Madagasikara mandroso, malagasy miara-mientana ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana. Izany no teny iombonany malagasy rehetra manerana ny nosy ao anatin'izao asaramanitra izao. Ry folo alin-da, ianareo no tandroka arom-vozona miaro ny vahoaka sy ny fananana, ary sy rakotry ny tany ihany koa ianareo, mampanjaka ny fandriampahalemana, miaro ny fiandrianam-pirenena, mitaky fanoloran-tena sy fitiavan-tanindrazana izany. Andro lehibe izao, andro atrehantsika izao, anamarika izany fankalazana izany amin'ny fomba mendrika ao anatin'ny matso isika. Mijery anareo ny malagasy manerana ny nosy, matoky anareo ny malagasy, koa amin'ny mahalehibe faratapin'ny folo alin-da ny tenako, manontany anareo aho, vonina ve ianareo anatanteraka ny matso, iaro ny fandrianam-pirenena, iaro ny fanjakana mijoro, ary ametraka ho ambony ny asy ny vahoaka malagasy, vonina va ianareo? Ny fampandrosoana ny firenena dia ilaina tanterahana ao anatin'ny firaisan-tsaina sy ny fiombona-po. Tsy anaiky ho zarazaraina isika, fa iara iroso, iara isala, ampandroso ao anatin'ny vina zay apetraka ity nosy malalatsika ity. Koa save ianareo iaro hatrany ny fiandrianam-pirenena, noho izany dia anomboka
ny matso isika. Amin'izao fotoana izao tompoky lahy sy tompoky vavy dia hiazo ny commande car Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sady lehibe faratampo Rakoto Malala Andriataina Jean Herbert manotrina azy ao anatin'izany fisafonany andeha tafika tazantsika miakatra eo amin'ny commande car izay izy ireo anao ny fisafona izay entina misantatra ny matso lehibe eto amin'ny kianja bare Mahamasina. Afatra mafonja Griffin no nambaran'ny filohan'ny Repoblika tao anatin'ny ray teny fo izay entina anombohana ity matso ity amin'izao fotoana izao moa dia manatanteraka ny fisafonany andia tafika ny filohan'ny Repoblika ohatron'ny ireo tompon'andraikitra Mirala, tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny folo alindà dia ny tafika sy ny gendarmerie pirenena moa zany misafy ireo andia tafika ireo sokajy maro samihafa eo anivon'ny tafika malagasy araka ny nazavaintsika teo moa zany fanomezana kasina ampamendrehana ny firenena malagasy ny loko fotsy ny mena ny maitso izao fomba tanterahana Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara izao no fanambaram-pitiavana antsika malagasy fanambarana ny fahavononana anompony vahoaka malagasy ary hitantsika fa ny velatra ihany koa ny sainam-pirenena lehibe eto Mahamasina izay nandraisana izany filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara izany. Ireo tazantsika andalovana-Andriamatoa filohan'ny Repoblika sy ny delegasiona izay tarihiny izao no andray anjara amin'ny matso lehibe ka marika izany fa nahazo ny fankatoavana sahala amin'ny nambaran'Andriamatoa filohan'ny Repoblika teo hoe afaka atomboka ny matso dia manamafy izany ny fihetsika tanterahiny ihany koa ankehitriny isafona ireo vondrona rehetra andray anjara amin'izany matso izany.
ankehitriny dia totosa soma tsara ny fiarabana araka ny voalaza teo aloha moa dia ny fisafonany andian-tafika foana no iandohan'ny lalonana ra-miaramila rehetra ny antony zany fisafonany andian-tafika zany dia rososona ny avy amin'ny andian-tafika zay safona dia fanomezam-boninahitra ireo lehibe zany hoe ny amin'ity indray mitoraka ity zany dia ny lehibe faratampony 10 alin-dà no omem-boninahitra omendreo andian-tafika rehetra izay manatanteraka ny matso izany voninahitra zany ny avy amin'ny lehibe kosa izay ny filohan'ny repoblika zany amin'ity andro ity dia ny fanehoana fa izy no lehibe n'ireo tafika rehetra ireo izy no lehibe faratampony 10 alin-dà lehibe faratampony ireo tafika manatanteraka ny matso manatanteraka ny asa eto amin'ny tany sy ny firenena moa zany anisany izany tazantsika izany ny commandant d'ensemble ny général de division Rakotoson Jocelyn izay lehibe ny état major ny tafika Antanety ihany koa avy amin'ny andiany fa 7 anisany hitarika ihany koa izao matso lehibe eto amin'ny kianja bare mamasina izao fa ao anatiny izao gouvernement izao ihany koa no ahitantsika raha ny tantaran'isy izay mifamatotra trany ny tantara pirenena ny tantara ny folo alin-dà malagasy raha hoan'ny ministera ny folo alin-dà manokana dia tao anatiny ity gouvernement ity no niverina indray ho ministera ny folo alin-dà izany raha toka 5 no isany ministera ny fiarovam-pirenena teo aloha dia 5 kosa no niova ho ministera ny folo alin-dà izany amin'izao fotoana izao zany dia fanidiminy izao tantana ny général de corps d'armée Saivelo Lalamonja Delphin izao sambany ihany koa no lasa ministera ny eo anivony gendarmerie pirenena izay sekretera mpanjakana teo aloha saingy amin'izao fotoana izao dia lasa ministera délégué misahana ny gendarmerie pirenena amin'ny alalan'ny général de corps d'armée Rakotondrazaka Andry izay ny santatra n'izany ministera eo anivony gendarmerie pirenena tsara ihany resantsika an'izany Babi Stefana satria tafiditra ao anatiny ilay hoe tantara manamarika ny fiainam-pirenena ny fiainan'ny folo alin-dà avokoa izany rehetra ao tany saina izany ary manova ihany koa ny andraikitra misimisy kokoa izay mipakany amin'ny vahoaka ao anatiny fanatanterahana ny fiarovana izay ataon'izy ireo eo anivony folo alin-dà malagasy izay araka ny nambarako teo Griffine dia fahalalana fototra avokoa zany tany saitsika izany na natao hoe connaissance générale izay tokony ho fantatry ny olo-pirenena tsirairay indrindra fa ny tanora izay manana faniriana ny hiditra andaharana eo anivon'ny folo alin-dà ny eo anivon'ny tafika na anivon'ny gendarmerie pirenena na ny eo anivon'ny police pirenena sy ireo rantsana ratsamangaika samihafa mitandro ny filaminana eto Madagasikara indrindra moa zany fa ireo tanora izay andray anjara amina fifaninanana hidirana ho mpianatra eo anivon'ny gendarmerie pirenena na ny eo anivon'ny police pirenena na ny eo anivon'ny reny fandrarana ny fonja sy ireo sampana samihafa ireny satria dia tsara ho fantatra ireny fahalalana fototra tsara ho fantatra ireny tany saitsika ireny ary mbola hitohy ny filazalazantsika izay tsara ho fantatra rehetra izay Griffine bakolony ia miresaka izay hoe mpianatra izay ianao Babi Stefana tao anatin'ny filan-kevitry ministra faramparany teo ihany koa no nampafantarana fa nampitomboana isa ny gendarmerie pirenena ireo mpianatra ho raisiny eo anivon'izany hoe gendarmerie pirenena izany raha 900 izy teo aloha teo dia tafiakatra trany amin'ny 500 isa ireo ho raisina amin'ity ataona ity zany hoe fanomezan-danja hatrany izay rehetra izay fampitomboana izay isa izay mba entina mipiroboroboana ny sehatry ny fiarovana tanterahana ireo folo alin-dà malagasy fa raha ny fandaram-potoana eto amin'ny kianja bare mamasina eto aloha no omentsika vetivety isy ny fampisehoana ihany koa fahaiza manao ho ataon'ireo avy eo anivony hery fiarovana sy ny filaminana isan'izany ohatra ny
mpianatra miaramila kely araka ny efa nolazainao teo babi Stéphane ireo zay sekoly misy eto nivony folo alina malagasy ho hitantsika eo rehefa avy eo ny semipia hitondra an'izay fampisehoana izay toy izany ihany koa ny mpianatra zandary avy eo anivony egina hitondra fampisehoana ihany koa izy ireo raha ny polisy vehivavy ihany koa ho aseho avokoa izay rehetra izay etintsika manome aina izany hoe fety pirenena izany fa rehefa avy eo no anarantsika zay fimanana ho any matso miara-mandroso zay ny zavatra hitantsika amin'ny sary amin'izao fotoana izao dia miomakomana mandray ny toerana zany ireo mpandray anjara amin'ny matso hita tazantsika eto avokoa moa zany ireo milanja ny fanefa isaky ny vondrona isam-bondrona moa zany raha ny ambiance amin'ny akapobeany eto Mahamasina dia tsindrin-taona ireo mpanotrina hijery ny mpanatanteraka ny matso zany ao anaty fanajana tanteraka tonga maro ny vahoaka eto amin'ny kianjany Barea Griffin Bakolinaina na dia eo aza ilay atsika mamirifiry satria dia mandrivotra ety Mahamasina amin'izao fotoana izao nefa dia na izany rehetra izany tsy mahasakana ny rehetra jery ny matso toy izao. Ny poaka moa zany no masoandro babi Stéphane zany hoe azo lazaina tsara ny andro raha oharina tamin'ny roa andro ray andro lasa teo zay somary nanerikeriky teto afovoantany teto andrenivohitra Madagasikara fa amin'izao fotoana izao miposaka tsara ny masoandro na dia hoe zay atsika izay satria fa tena anatin'ny ririnina ny eto amin'ny renivohitra Madagasikara sy ireo faritra sasany saingy ampiraisiny izay hoe mpiposy ny fitiavan-tandrazana izay ny vahoaka malagasy tonga maro be toy izany ihany koa ireo tompona ndraiky mpanjakana isa-tsongadiny na ny olom-boafidy na ny olom-botendry izay tonga manafiaja sy manome voninahitra izao fanamariana ny fa 480 taona nazotsika ny fahaleovantena ny Madagasikara indrindra ihany koa fa nijoroa ny folo alin-dahy malagasy izay singa sy andro fototra maneho an'izany hoe firenena maleo tena isika satria maneran-tany dia rehefa hoe firenena maleo tena izay dia manana tafika manana folo alin-dahy izay natao hiaro ny tanindrazana hiaro ny vahoaka sy ny firenena izay hiaro ny fiandriana pirenena fa zany rehetrarehetra izany toko lasoko vavy dia tsika eo ampiandrasana ny fizotra ny lanonana fa tsara ny manamarika ihany koa fa ho any matso dia isy karazany rono
hitranga eto ankoatran'ilay mandeha tongotra dia isy ihany koa ny fampisehoana ataondry zareo avy eo anivon'ny troupe motorisé ahitantsika n'ireo fitaovana maro isan-karazany izay ananan'ireo mpitandro filaminana entin'izy ireo manakaiky ny vahoaka amin'ny ankapobeny Babi Stéphane fa araky ny efa noresantsika teo dia anisan'ny tena navohitra tao anatin'izao fitondrana izao ny fiara-miasa eo anivon'ny hery fiarovana sy ny filaminana ireo tompon'andraikitry ny hery fiarovana sy filaminana izay manatanteraka ny vinany filohan'ny repoblika ny fitondram-panjakana malagasy ao anatin'izay fametrahana fandriampahalemana izay manana ny tara-kevitra ihany koa izy ireo entina mametraka an'izay hoe fandriampahalemana izay raha ho an'ny tafika malagasy manokana dia ilay hoe tafika malagasy manakaiky vahoaka ny eo anivon'ny polisy pirenena kosa polisy pirenena malagasy miaro sy manampy ny vahoaka ho an'ny gendarmerie pirenena mafy miaro ho antoky ny fampandrosoana ifotony fa efa tazantsika manangasanga izany ihany koa ny fiomankomanana ho an'ny eo anivon'ny angidim-bia ry zareo anivon'ny escadron hélicoptère izao tazantsika efa manitsidina izany Babi ary ao anatin'izany ny mpanao gazety ny télévision malagasy ya ny mpanao gazetiny télévision malagasy ny Tea Mavavy sy Hortensia no tazantsika miaradia amin'reto mpanamory angidim-by reto izay misidina mandalo ny kianjan'ny Barea amin'izao fotoana izao araky ny nambarantsika teo moa hoe eo ny atsika fa mivonina amin'izany ihany koa ireo mpanotrana araky ny hitantsika amin'ny sary satria dia efa nivonina amin'izany niomana amin'izany hoe andro mangatsika zany amin'ny akanjo mafana sy ny rehetra araky ny nambara teo moa dia mandalo eto amin'ny kianjan'ny Barea eto Mahamasina amin'izao io angidim-by manatanteraka ny sidina ao anatin'ny matso ihany zany rehetrarehetra izany. Ary mahatsikatra angamitsika efa dia feno ny vaovao ny fikaroam-baovao nataon'ny namantsika Griffine Bakolinaina mazava ho azy moa fa dia tompon'andraikitra voalohany izy ao anatin'ny fandahara firenena izay mandeha eo amin'ny télévision malagasy ka dia feno ny vaovao izay atolony amintsika amin'ity androany ity. Izany rehetra izany no entsika manome aina sy manome lanja ny fetim-pirenena fa tsara ihany koa no mahafantatra fa rehefa lanonana ara-miaramila dia anisany manome aina tanteraka an'izany ireo mpitsoka mozika na ny eo anivon'ny tafika malagasy izay misy ny musa na ihany koa ny fanfary ho andry zareo anivon'ny gendarmerie pirenena izay ifarimbona ao anatin'izao lanonana lehibe eto amin'ny kianja Barea Mahamasina izao ary tsy neto antoerana ihany tsy neto andrenivohitra ihany Babi Stéphane fa manerana an'ireo renivohim-paritany izay misy an'izany hoe matso entina manamarika ny fetim-pirenena izany dia ahitana trany ny mpitsoka mozika izany hoe ohatrany hoe tsy lanonana raha tsy misy an'izay hoe mpitsoka mozika izay izay tena mampiaina mivantana ary izy ireo no mandefa ny feonkira rehetra ahafahan'ireo mpanao matso miditra an-tsehatra ao anatin'izay matso lehibe izay hoentina trany mampiravoravo sy mampifalifaly ny vahoaka malagasy ny tapany maraina izao arahantsika izao fa rehefa amin'ny tolakandro koa isika dia mbola tsy saraka eto amin'ny kianja Barea Mahamasina ho antsika izay eto andrenivohitra ianao izay any amin'ny faritany ihany koa afaka manaraka amin'ny alalan'ny télévision malagasy ireo etsika rehetra entina ao anatin'ny firavoravona satria dia tena hoe andro firavoravona ny androany Madagasikara mandroso malagasy miara-mentana ho an'ny fitiavan-tanindrazana averimberitsika trany izay tara-kevitra nitondrany filohan'ny repoblikantsika manamarika ny fa 4 taona nahazoana ny fahaleovantena sy ny fetiny 10 alindahy izay Babi Stéphane. Amin'ny ankapobeny ny Griffine dia voaja avokoa ny fandaminana rehetrarehetra mipetrapetraka avokoa ireo arifenitra zany napetraka mialoha amin'ny ity fotoan-dehibe androany ity raha ny hitantsika amin'ny sary ohatra zao dia manana ny toerany manokana izay natokana ho azy ireo ny mpanao gazety hitantsika amin'ny ilany visy havanan'ny fahitalavitra amin'izao fotoana izao ary tsy afaka ny mivezivezy
ao anatin'ny kianja moa izy ireo zay izoran'ny matso fa manana ny toerana manokana zay ataontsika hoe mahatazana ny rehetra zany ao anatin'ny zay manatanteraka ny matso ary mahatazana ihany koa ireo tompona ndraikitra isatsokaziny amin'izao fotoana izao eo ihany koa ireo mpanotrina zay ataontsika hoe nalamina araky ny fandaminana zay efa napetraka mialoha araky ny efa nolazaina teo Baby Stéphane dia ry zareo avy eo anivony sekoly miaramila pirenena no isantatra ny fampisehoana voalohany ao anatiny fahaiza-manao raha vao miresaka moa isika hoe semipia dia mbian-tsaina avy hatrany ny tarigetra ny sekoly fahaizana fahendrena fandresena dia ho hitantsika eo hoe anahoana ny seho zay asehon'izy ireo fa izany sekoly miaramila pirenena zany ihany koa vao avy nanamarika volana vitsivitsy lasa ny faraiky amby 100 taona ny joroany sekoly zay mamola vola sy manofana ireo tanora malagasy mba ho lasa miaramila kely ary mba ho lasa ihany koa taniketsa ho avy ny folo alin-dahy rahatr'izay eo amin'ny setriny fametrahana ny fandriampahalemana izay raha ny fahatazanantsika zao dia anao fihetsika mirindra izy ireo eto amin'ny kianja bare Mahamasina hoentin'izy ireo hoe maneho ny fianarana zay rantoaviny ao anatiny izany famolavolana ny ankizy malagasy tazantsika izao tena mbola tanora dia tanora tokoa izy ireo fa efa miditra antsehatra sahady ao anatiny izay setriny mahamiaramila izay ary manaja sy mankatoa ny fitsipika ao anatiny izany hoe araky ny tarigetra ny sekoly izay fa andrasantsika hoe inona indray ny seho mahafinaritra ho asehony ireto ankizy kely ireto to anatin'ny fisantarana ny lanonana.
dia tazantsika teo ny saritany Madagasikara, tazantsika ihany koa ny tarehimarika 420 izay manamarika izay nitsingerena ny fiverenany fahaleovan-tena tamin'ny Madagasikara sy ny nijoroany ny folo alindahy malagasy izay niarahana tamin'ny reto sekoly miaramila pirenena avy ao Fianaratsoa izay dia isaorantsika izy ireo ka fietsika mirindra miaraka toy ireny izay tsy misy tomiky mihitsy dia mahay manaja ny fitsipika, manaja ny fankatoavana andreo lehibe araka nefa nolazaina teo ny targetra ny sekoly zany hoe fahaizana, fahendrena, fandresena. Mbola kely izy ireo dia volavolaina tanteraka ao anatin'izany fitsipika fototra miaramila izay, ny fahaizana mankatoy ny lehibe izay, ny fahaizana mirindra. Maromaro ihany ny soratra nasehoan'izy ireo teo raha tsy laza fa tsy nisy 420 izay anisany ankalazantsika ny tsingeritaona ny fahaleovan-tena ny Madagasikara amin'izao fotoana izao moa dia araka nefa nilazaiko teo dia tsy mitsahatra mampivoatra sy mampiroborobo an'izany sekoly miaramila pirenena izany nisy état-majorn'ireo tafika izay tompona andraikitra mivantana eo anivony sekoly miaramila pirenena seho voalohany na raha tsika teo iny fa efa vonombonina ao ambadimbadika eo koa ny egna avy eny ambositra izay sekoly ny gendarmerie pirenena mamolavola ny gendarmerie pirenena anao nisy eo. Raha ny fahitantsika zao dia fietsika mavitrika dia mavitrika no ho asehony reto zandary reto zany ao anatin'izao etsika izao. Araka ny tazantsika zao moa zany dia ny avy ao amin'ny sekoly ny gendarmerie pirenena avy ao ambositra izay atiana lasy vavy. Araka nefa voaresaka teo ihany koa moa zany dia nampitomboana ho 500 ny isan'ireo mpianatra ho zandary izay ho raisina ho amin'ity taona ity. Ny egna moa zany na ny sekoly ny gendarmerie pirenena ao ambositra dia taniketsa ny gendarmerie pirenena zany hoe ao no amolavolana ireo tanora lasy vavy ho lasa zandary mpianatra raha ary afaka iantsehatra eny Kianja rehefa mahavita tsakany sy andavany ny fiofanana izay ataon'izy ireo ao amin'ny sekoly. Mety mahita tazantsika eto misy lasy vavy arak'izay voalaza teo zay dia mety mametra-panontaniana isika hoe inona no mety antony mahatonga izany. Ny antony dia ny zandary nalana vavy dia natao indrindra afaka iantsehatra eny Kianja manoloana ireo ambana rehetra dia ny mbola ao amin'ny sekoly izy ireo dia efa ho manana sady mba ho afaka hiatrika izany fisorohana ny ambana rehetra izay mety hitranga eny Kianja izany. Izany indrindra no antony anomezana azy ireo ny fiofanana amin'ny aiady tahaka an'izao na ny lana ny vavy satria efa fantatsika tsara fa efa mipetraka ny atao hoe miralenta eo anivon'ny sekoly ny gendarmerie ao ambositra izany. Ka azo antenaina izany sa raha ohatra ka mbi eny Kianja izy ireo indrindra ny vehivavy dia afaka hiatrika somatsara izay toe-javatra mety hitranga manoloana ny endrika na tsy fandriam-pahalemana eny Kianja eny. Araka ny nambaranao teo moa dia hoe miavaka ny fisian'ny vehivavy ao anivin'izay sekoly ny gendarmerie pirenena izay amin'ny ankapobeny ve nefany mitovy ny fandraisana tanana azy ireny any amin'ny sekoly ihany sa hoe tsy mitovy ny ohatra amin'ny resaka fanatanjahantena fotsiny ohatra? Araka ny efa voalazako teo zany dia ny zandary nalana vavy dia mitovy tanteraka ny fiofanana na ny fampiofanana izay raisin'izy ireo na amin'ny lafiny ara-batana izany na lafiny ara-tsaina. Raha tsy ahivona zao ny any amin'ny sekoly ankehitriny dia ny andia ny balon fitopolo izany hoe misy zazavavy miisa 520 amin'ny zato be zao zany no manao fiofanana ao amin'ny sekoly ankehitriny. Zany hoe ny fampiofanana sy ny fampianarana izay atao azy ireo zany dia mitovy tanteraka mihitsy. Tsy misy fanavahana hoe ty lahy na ty vavy fa mitovy tanteraka.
mba hahafahan'izy ireo moa nydikan'izay antsehatra ahafahan'izy ireo miatrika izay toe-javatra mahakasika ny endrika tsy fandriam-pahalemana eny an-kianja zay ny antony ampitoviana ny fiofanana sy ny fampiofanana azy ireo any amin'ny sekoly ya dia manentana ny tovovavy malagasy zay linina amina sehatra tahaka itony zany hiditra ao anatin'izay hoe gendarmerie pirenena izay mbola manana ny hoaviny tokoa ny vehivavy raha ao amin'izay sehatra ny fitandrona ny filaminana izay efa tafiditra ao anatin'ny fanentanana sady moa zany isika dia manentana atsika tanora lasivavy zany andray anjara natevin-daharana anay eto anivon'ny gendarmerie pirenena amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifaninanana idirana ho mpianatra ho zandary na izany na tsy zany aza misy fepetra ihany ahafahana miditra amina fifaninanana tahaka ireny raha ny tazantsika eto zao dia tovavy ranjanana misimisy vatana ihany manahoana ny fepetra takina zany indrindra fa ho an'ireo vehivavy zay manam-paniriana ny nao izany fifaninanana idirana ho zandary zay ie mahakasika n'izay fepetra izay indrindra dia tsara dia tsara ihany tokoa no ampahafantarana atsika rehetra zany hoe inona moa ny fepetra ahafahana miditra ho mpianatra ho zandary voalohany indrindra zany dia mila mahanana ny diplôma bakaloreana ny tovolenta aminy raha amin'ny sokajy zazalahy zany dia eo amin'ny elanela taona 20 ka hatramin'ny fa 30 taona eo mirefy ray metatra sy valo ambienipolo faravakeliny ny amin'ny sokajy zazavavy kosa indray dia ny elanela taona eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 taona izay mirefy ray metatra sy 3 ambienipolo izany mba hahafahantsika miomana sahady hoe amin'ny isokafan'ny fifaninanana dia efa atsidiko eto sahady zany hoe inona moa ny taranja hifaninanana ao anatin'izany fifaninanana idirana ho mpianatra zandary zany dia misy ny taranja malagasy matematika ny frantsay eo ihany koa ny adina izay atsotsika hoe éducation physique ho an'ny vehivavy zany dia misy ilay 100 mètre dia misy ny 800 mètre ho an'ny lahy kosa dia misy ny 100 mètre ary misy ny 1000 mètre misy ihany koa moa ny laza adina ara-teknika ihany koa izay atao ao anatin'izay fifaninanana idirana ho zandary zay dia manentana sady atsika rehetra mba andray anjara amin'ny fifaninanana ho an'ireo izay mafeno fepetra raha izay fepetra nambarambaranao teo zay dia mila manana fahalalana fototra vao afaka manao ny fifaninanana idirana ho zandary zay fa tsy ny olon-drehetra no afaka manao izay zany amin'ny akapobeny ny zava-dehibe tiana aseho eto ihany kory zareo dia le hoe ny fahaizan'ireo zandary zany hoe ny famolavolana azy ireo sahady ao anatiny sehatra ny asa miandry azy ireo rehefa rahatr' izay mivoaka ny sekoly izy ireo dia efa manana an'izay fahalalana izay hoe izao ny tokony ataoko ny fiarovany tena tokony apetraka manoloana an'ireo olon-dratsy zay tsy voatery andrenivohatra ihany fa mety ny ambanivohatra indrindra fa amin'ireo iraka maro lafo zay tanterahan'izy ireo hitantsika tsara izao fa na ny zandary vehivavy na ny lehilahy dia tsy miambaamba mihitsy ary manana an'izany hoe fahaizana miaro tena sy ny fahaiza manao izay tsy eto fotsiny no aseho antsika eto amin'ny kianjabare mamasina fa ahafahan'izy ireo ihany koa zany manatanteraka ny iraka izay ampanaovina azy miantsehatra ao anatin'izay iraka izay satria tsy mora ny asa tanterahany mpitandro filaminana rehetra amin'ny akapobeny mihitsy manoloana ny ady amin'ny asandahalo ady amin'ireo olon-dratsy ireo zany hoe mila manana an'izay hoe fahaizana izay mila manana an'izay teknika rehetra izay fa santionany moa zany ty asehotsika ity babi fa sao dia misy mieritreritra tsika netoka trano any hoe ay ve zany ohatra izao ny ataon'izy ireo rehefa eny fa dia hitatsika izany ny flon de publique vady izay falifaly tanteraka tokoa mijery ny fampisehoana naseho any mpianatry ny egna avy eny ambositra izay andry anjara ihany koa izy ireo rehefa avy eo ao anatiny matso fa nandalo teo ny tafika malagasy ny gendarmerie pirenena tsy ho ambaka an'izany ihany koa eo avy eo anivony
polisy pirenena ahitana n'ireto vehivavy polisy izay miantrana ireto voajerena fotsiny aloha babi dia efa tena hoe maresy lahatra ny fanamiana izay anaovan'izy ireo miaraka amin'ny basy inona ny fampisehoana mety hitranga eto. Ya misaotra grifinana amin'ny fitenenana mikasika an'ireto polisy vavy reto moa zany dia ny resaka technique d'intervention policière no entina zareo ho aseho atsika androany. Raha atsika malala moa zany fa vaindohan-jarany fitondram-panjakana ny fametrahana filaminana maharitra eto anivon'ny firenena. Hitantsika amin'izany ny fampitaovana ny polisy pirenena izay hitantsika hoentin'ireny polisy vavy ireny manao ny fampisehoana androany dia ny basy vaovao izay fanjoany angamba raha tamin'ny tantaran'ny polisy pirenena no nisy fampitaovana ny resaka fitaovam-piadiana izany. Raha ny zavatra tazantsika zao hoe dia vehivavy daholo ireo manatanteraka hetsika ireo manana sampana manokana ve izy ireo anivon'ny polisy pirenena? Izay indrindra ny Babi Stéphane ao amin'ny polisy pirenena dia misy ilay atao hoe brigade féminine de proximité izay tsisy afa-tsy polisy vavy no mandrafitra an'iny ary misahana bebe kokoa ny amin'ny fanetanana sy ny fisorohana ny herisetra izay mifantoka amin'ny mahalana mahavavy na ilay antsointsika hoe VBG zany na violence basée sur les genres. Raha ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao dia fihetsika atao hoe mahery vaika ihany no asehon'ireto polisy vehivavy reto izy ireo ihany koa ve misehatra ny anatin'ireny atao hoe intervention ireny sady hoe ao anatin'izay fisorohana ny herisetra izay ihany no iantsorohan'izy ireo. Izay indrindra ny efa nisy ary maro izy ireo no vehivavy ny sehatra tao anatin'le antsointsika hoe unité spécialisée ny polisy pirenena ary reto vehivavy reto dia anisany manam-porofo an'izany koa anisany nametrahany polisy pirenena n'izao hetsika manokana izao no fanamariana fa tena mavita azy ny vehivavy ao anatin'ny polisy pirenena ary mipetraka tsara ny atao hoe mira lenta dia tsy hoe ampitomena tombony ny vehivavy fa tena mira lenta dia hoe mitovy ny fanjaisana ny vehivavy sy ny lehilahy. Ka izy indrindra no fanontaniako manaraka komisera hoe any anaty sekoly, any amin'ny sekoly fiofanana mpianatra polisy ihany koa ve mipetraka izay hoe fitoviana ny fandraisana ny mpianatra izay na eo amin'ny lahy na eo amin'ny vavy mitovy ve ny kotrana zany raha izay ny mahazava azy kokoa ataon'ireo polisy vehivavy mpianatra polisy vehivavy sy ny lehilahy? Tsara hotsahivina kely aloha tantara fa nanomboan'ny talohan'ny foronan'ny polisy pirenena tamin'ny 1995 dia anisan'ny force nanana vehivavy voalohany ny polisy pirenena. Ny atao hoe mira lenta araka ny efa nazavaiko teo dia tsy ny fanomezana vahany fa ny fampitovizana zany hoe ao anatin'ny recrutement zany na ny adina dia efa mipetraka ny mira lenta ho an'ny polisy pirenena zany hoe zay maray sy manaraka ny fepetra no afaka zany hoe tsisy fanavahana zany na mahalahy na mahavavy. Toraka izany koa ny formation araka ny efa nilazaiko teo ny formation dia iray ihany ny asa andraikitra dia afaka atao daholo afaka ataon'ny lehilahy ny polisy lehilahy na ny polisy vehivavy ihany koa. Tsara ihany koa ny manamarika moa zany fa dia ny ao anivon'ny polisy pirenena dia manatanteraka fifaninana isa-taona izay andraisana polisy manodidina ny 200 eo misy ny sokajy commissaire de police, ny officier de police, ny inspecteur de police, ny agent de police. Misy sekoly anankiroa ny ao anivon'ny polisy pirenena, inona no mampiavaka an'ireo anankiroa ireo commissaire? Ny sekoly voalohany dia ny sekoly ambony ny polisy pirenena izay manofana ny commissaire de police sy ny officier de police eny Ivato no misy hitantsika misy anazy. Ny faharoa kosa dia ny any Antsirabe dia ny sekoly pirenena manofana ny
inspecteur sy agent de police. Ya raha ny fepetra indray commissaire raha ny tazana eto aloha de vehivavy ranjanana vavety no tazana eto manahoana ny fepetra takina raha ho an'ny vehivavy manokana ohatra ny takina zany raha misy tanora lina ny hiditra ho mpianatra polisy zany. Ya akoatra ny diplôma moa zany zay ilaina amin'ny fifananana tsirairay avy de ny eo amin'ny ara-batana zany dia mila manana vatana tomady aloha voalohany satria tsy mora ny mianjy eny anivony ireny sampam-piofanana ireny fa ny tena ilaina koa zany amin'le resanao teo eo amin'nivony refy dia tokony refy raha ny agent na ny inspecteur ny ilaina 2 metatra sy 5 ny vehivavy ary ny any amin'ny sokajiny officier de police na ny commissaire de police dia farafahakeliny manana refy 2 metatra sy 1. Le vatana tomady moa zany ny tena somary amafisiko kely satria mafimafy no mianjy eny amin'ny ireny sampam-piofanana maro isa-tsokajiny eto anivon'ny polisim-pirenena ireny. Tsara marihana ihany koa fa ho an'ireo vehivavy le misehatra ao anatin'ny intervention dia misy ny formation spécialisée omeny ny ato anivon'ny polisim-pirenena zany hoe formation natokana ho an'ny resaka ino moa zany maherihery vaika zany. Hitantsika tao anatin'ireny fampisehoana reny arak'izany fa ao anatin'ny sehatrasa maro avokoa no ahitana ny polisy vehivavy amin'izao fotoana izao entin'izy ireo miaro sy manampy ny vahoaka malagasy izay tsy ambakan'izany eo anivon'ny tafika malagasy ny gendarme ry-pirenena ny tapany voalohany iny ho any lanonana teto amin'ny kianja bare Mahamasina entina anomezana aingo tsiro mialohan'ny matso lehibe izay ho tanterahana afaka minitra vitsivitsy satria fa tazantsika manangasanga ao ny musa ny pitsika mozika ny tafika malagasy izay ialoha lalana an'izany matso eto Mahamasina izany ny vahoaka rehetra izay eto amin'ny kianja be any Mahamasina de efa tsindrin-daona tokoa miandry ny parady lehibe ho tanterahany ireto folo alin-dahy malagasy ireto fa tsara ny mampatsiafa ankoatran'izay folo alin-dahy malagasy izay eo ihany koa ny polisim-pirenena mandray anjara ao anatin'izao matso izao eo ihany koa ny avy eo anivon'ny mpandrarano fonja ny faditseranana ny rano sy ny ala ny polisy munisipaly izay anatanteraka ny matso eto izao fa andeha avetrany aloha isika anaraka an'izay matso izay. Mandalo manonany
tribune amin'izao fotoana izao ny saolafy pitsoka mizika ny gendarmerie pirenena mandalo eto anylohantsika zao ny mpitsoka mizika eo amin'ny tafika izy io moa dia eo ambany fiadidiny ny tamazoriny tafika amin'ny vantana ao amin'ny toby général Alphonse Rakoto Malala ao fiadana no misy azy ireo ary ny kapiteny Rakoto Ndravelo Jean Paul no lehibe mifehy azy. Tazantsika ihany koa moa zany ny mpitsoka muzika avy eo amin'ny gendarmerie pirenena manafana ary mandray anjara amin'ity fankalazana ny fety pirenena ity. Akoatran'ny fanamina zay vaovao ho amin'ny fankalazana tamin'ity taona ity izay tazantsika eo amin'ny sary dia misy ihany koa ny fampitaovana zay vao nanatevenana laharana ho an'ireo mpitsoka muzika reto amin'ny lafiny ara-pitaovana. Raha teo aloha misa 80 ny fitaovana sy ny isan'izy ireo zay mampiasa ireo fitaovana ireo dia tamin'ity fankalazana tamin'ity taona ity dia nitombo 320 izany. Izany no natao moa dia entina hanatsarana trany ary hanomezana aina ary indrindra nomena endrika ny fankalazana ny fety pirenena tahaka izao. Tena moa no manamarika fa misy vehivavy misa 4 mandray anjara ao atanatin'ny mpitsoka muzika ny gendarmerie pirenena zay voaresantsika teo. Misy moa ny andraikitra zay sahan'izy ireo ao anatin'izay fanatanterahana ny asa mampitsoka muzika an'izy ireo zay dia ny fanafanana ireo lanonana ara-miaramila. Misy ihany koa ny fanomezana voninahitra amin'ny fandraisana ireo vahiny manakaja avy any amin'ny firenekafa voatendry hiasa eto amintsika. Manofana ihany koa izy ireo miaramila na zandary hisehatra ao anatin'ny fitsofana muzika ary manao ny maha miaramila na ny maha zandary azy ireo ihany koa amin'ny sehatra miasa eny an-kianja ihany koa fa tsy voatery mitsoka anireny muzika araky ny tazantsika ireny fotsiny ihany. Fa maninona tokoa moa no mandeha mialoha ny andian-tafika ny mpitsoka muzika araky ny tarazo sy ny sotoavina zay efa nolovaina dia manana anjara andraikitra anankiroa ny mpitsoka muzika. Ao zany ny fanentanana zay araky ny fahitantsika azy amin'ny sary sy ny amin'ny matso rehetra tahaka izao dia izy ny manome ny gado na manome ihany koa mandravaka an'ireo matso sy ny andian-tafika. Fa ny tena heviny koa eny an-kianja dia ny fanomezana ny herijika an'ireo miaramila izay manatanteraka ny hiraka eny an-kianja. Raha araky ny tantara zay dia zareo no mitarika eny amin'ny loha laharana indrindra. Zareo zany manome ny mozika dia matanjaka ny miaramila sy manana ny herijikany. Raha ho an'ny matso izay andeha aorinan'izao dia tsara ny mampafantatra antsika fa manodidina ny 703 any ho any ireo mpandray anjara ho an'ny mandeha tongotra araky ny efa nilazaina teo moa ny 10 alin-dahy malagasy dia eo ihany koa ireo eo anivon'ny polisy pirenena ny rano sy ny ala ny fahasiranana ny mpandrarano zany munisipaly fa ho an'ny troupe motorisé ihany koa dia ho avy eo ny eo amin'ny mandeha fiarakodia izay misy 350 sy 200 fa izany tazantsika manangasanga izany ny commandant d'ensemble mitarika ny matso. Mandalo eto anylohantsika indray zao ny commandany andian-tafika rehetra manao zao matso izao dia ny général de division Jocelyn Rakotson Jocelyn. Izy moa dia lehibe ny état-major ny tafika tanety. Arahan'ireo faneva ny vondrona rehetra mpandray anjara ao anatiny izao matso izao ny faneva ny tafika antanety ny sekoly rehetra izay eo anivony izany 10 alin-dahy malagasy izany izao tazantsika izao ao anatin'ny tafika antanety izay hitanan'ireo vondry tafika maromaro eo ohatra ny eo anivony sampana vonjivona eo ihany koa ireo izay miantsehatra ao anatiny hiraka samihafa. Tsara ny manamarika fa ny lehibe ny général Jocelyn Rakotson dia lehibe ny état-major tafika tanety ary eny amin'ny digy eny Andranoambo no ahitana ny état-major ny tafika tanety. Ao anatiny rotsym-pibaikona organika moa no misy an'izany tafika tanety état-major ny tafika tanety zay tarihany lehibeany zay hitantsika amin'izay.
araka ny hitantsika amin'ireny faneva ireny ny fanevany sekoly na ny eo anivony tafika malagasy izany amin'ny alalan'ny akademia eo ihany koa ny SOA eo ihany koa ny eo anivony gendarmerie pirenena ny semipia izay milahatra mialoha avokoa izany rehetra izany zany hoe anisany omena lanja kokoa izay setry ny sekoly izay mola volana an'ireo rehetra izay iantsehatra ao anatin'ny asa aorinany fanofanana azy ireo zay tafiditra hatrany ao anatin'ny fametrahana ny setry ny fiarovana sy ny filaminana amin'ny akabeny eto Madagasikara zany hoe raha tsy misy an'ireny sekoly mamola vola ireny dia tsy misy zay fatazantsika mandalo izao ihany koa moa nisy angidiby Airbus H130 izay mitondra ny sainam-pirenena malagasy raha nisy angidiby ihany koa écureuil BD izay anitafika anabakabaka malagasy ny kolonely Andry Randrianasolo izay anisany mitarika ireto filatrona anabakabaka ireto izy izay vao anisany nahazo an'izay laharam-boninahitra kolonely izay tao anatiny avancement vao nivoaka omaly tao anatiny izay rehetra izay dia tazantsika izany manangasanga izany izy ireo ao anatiny fanamorinany angidiby ny tafika malagasy. Ireto angidiby arahantsika reto moa zany dia tsara ny manamarika fa tao anatin'ny tetikasan'ny filohan'ny repoblika nahazoana azy reto ary tao anatin'ny fanitsindrafitra tokoa izany. Hitantsika ary zao fa mitarika ny akademia miaramila ny commande ny vaovao dia ny generaly Ratsarahevitra Andry Amisetra tsy ahivona fa nivoaka avy tao amin'ny andiany mivantana faharoa amby roapolo izy ary raha tsy ahivontsika dia ny volana septambra 13 lasa teo izy no nandray ny fibaikoana teto anivo ny sekoly akademia miaramila. Dia sekoly manofana ireo zatovolahy sy zatovovavy ho lasa manambohitra manamboninahitra ny folo alindala. Arahiny lehiben'ny sampana fampianarana sy fampiofanana dia ny kolonely Razafimpiasy Sanjaka manaraka azy avy ireo ny mpianatra telo avy amin'ny akademia miaramila dia ny andiany mivantana fa 570 izay tarihy ny commandeny dia ny kolonely Mambola Claude Aubin ary ireo chef de brigade miara-miasa aminy. Ny zavatra tena tsara resantsika koa rehefa anatin'ny fetim-pirenena toy izao dia ny hoe inona moa zany tena hoe andraikitra san'izany manam-boninahitra izany izay tena manana tokoa isika eo anivony folo alin-dahy malagasy inona ny tena asan'izy ireo izay mipaka any amin'ny vahoaka any ho an'izay manam-boninahitra izay. Raha ho an'ny akademia miaramila manokana aloha zany dia misy ny karazany farafakely ny telo no fanao aminy dia ny andiany mivantana, ny andiany raisam-piadiana ary ny andiany manokana. Ny ao amin'ny andiany manokana no lazaina voalohany ao zany manana ny manam-pahaizana manokana tsika ohatra hoe ireo mpitsabo ireo manam-pahaizana amin'ny fananganana trano, ireo manam-pahaizana amin'ny resaka maro samihafa. Ny andiany raisam-piadiana kosa dia ireo manamboninahitra lefitra nanao concours nanao ny izany concours zany ka ho tafakatra mianatra ao amin'ny akademia miaramila. Ireo zany dia mivoaka tahaka an'ireo mivoaka ho chef de section izy ireo zany hoe afaka mife section anankiray na sakelika anankiray amin'ny fanatanterahana ny asany. Izay tarihy ny commande sekoly ambony zava-dehibe tokoa izany hoe fananana manam-boninahitra izany izay mitarika ao anatiny sehatra asa fiarovana zay tanteran'izy ireo eo amin'ny fametrahana fandriampahalemana malagasy amin'ny akapeny izay fa raha tazantsika nandalo ny mpianatra eo anivony akmila dia mandalo kosa amin'izao fotoana izao ny eo anivony ye tazantsika mandalo zao ny avy eo amin'ny sekoly ambony ny gendarmerie pirenena ao Moramanga ny generaly Rabe Manatsody Jos izay commande ny sekoly moa no tazantsika mitarika izany andiany izany. Ny sekoly ambony ny gendarmerie pirenena dia manofana ireo zandary efa perinasa izay ahitana manamboninahitra ambony, manamboninahitra ary manamboninahitra lefitra izay mampitombo fahalalana sy mandrato fahaiza-manao satria araka ny efa fantatsika dia mitombo
ary tsy mitsahatra mandraty fahalalana trano tazantsika eto zany a dia mandray anjara ao anatin'izany filarana izany ny andian'ny fahavalo-ambefapolo ao amin'ny cours d'application des officiers misa 2 mianada izy ireo izay ahitana teratany vahiny togolais anaky efatra tazantsika ihany koa ny avy ao amin'ny sekoly ny gendarmerie pirenena ambositra ny sekoly ny gendarmerie pirenena ambositra moa dia taniketsy izay mamola vola ireo mpianatra ozandary ny generaly ranavinampozina harlaza izay commande ny sekoly ny mitarika izany ny sekoly ny gendarmerie pirenena ambositra no taniketsany gendarmerie pirenena marina fa nanomboka ny taona 2014 dia bakaloro ihany no mari-pahaizana takina mba hahafahany ireo tanora lasivavy mandray anjara amin'ny fifananana ary efa voalazantsika sy voaresantsika teo fa andiany fa valo no ao amin'ny sekoly amin'izao ary miisa 520 am'zato ireo vehivavy izay mandrafitra ny zany andiany fa valo tsahivona moa fa amin'ity taona ity dia niakatra 500 ny isan'ireo zandary izay horaisana lasivavy any amin'ny sekoly koa entanina sady zany araky nefa voalaza teo tsika tanora izay manam-paniriana andray anjara amin'izany fifananana idirana ho zandary zany a iomana sady dia nizao a teo amin'ireo lafiny arabatana sy eo amin'ny lafiny ara-tsaina izao dia mandalo manoloana antsika ny ensoa na ny sekoly pirenena manambolina lefitry ny tafika ny ensoa dia manokana ho an'ireo manambolina lefitry ny tafika akehitriny dia nasina ihany koa ny mpiomana afraty formation de régénération et d'appui développement ho an'ireo miaramila hoantso manao fampirenena atao amin'izany sekoly izany hita amin'izany fiofanana ny fampibe fiopiny fikarakirana ny herinaratra plomberie ary ny fianarana ny rafitra azy ny sekoly moa dia tamiany commande sekoly ny colonely razatomo ebalay arahany lehibe fampianarana sy fampiofana ny commandant rakotobina mahafanana zeze arahany miaramila zay fampirenena zany zay hoentiny mody rehefa raha vita ny firenena ary afaka mandray ny civil koa ny fifanana frady izay misy maromaro toy ny jono fambolena fiompiana ary ny fikarakarana resaka herinaratra ny hazo sy ny vy izay afaka mandray civily ny manamboninahitra lefitra izay andry ankina ny asa ho anivony folanda malagasy ny tafika malagasy a izy ireo izay manelanelana ny baiko miainga avy ety amin'ny tompon'andraikitra mankany amin'ny miaramila andaharana zany hoe manana anjara asa lehibe ao anatin'ny fanatokisana fahatomombana ny iraka ataon'izy ireo a ny eo anivony manamboninahitra lefitra fa nisy eo anivony sekoly miaramila pirenena izao tazantsika mandalo izao araky nefa nolazaina teo a mamola vola ireo tanora malagasy miaramila kely a ho taniketsany firenena nisy sekoly miaramila pirenena taniketsany folo alina izay manana an'izany hoe famolavolana nisy miaramila kely izay a ao anatiny fitohizany asa izay tanterahany folo alina malagasy ary tsy voatery ho lasa folo alina ihany nefa ireo mpianatry ny semipi ireo fa mety misehatra ao anatiny asa hafa ihany koa izay tondran'izy ireo ny anjara brikiny ao anatin'ny fampandrosoana trany any Madagasikara zany hoe ny tiana ho lazaina ao anatin'izay dia ny ankamaroany izy ireo izay tsy lasa manao ny fitohizana ao anatin'ny asa ny folo alina zay dia manana anjara asa anjara toerana lehibe ihany koa eto anivony firenena araky ny famolavolana azy ireo mba ho lasa olombanina taniketsa sy ho avy ny firenena izany zany hoe hitezana sy amolavolana azy ireo araky ny tarigetra n'ilay hoe fahaizana fahendrena fandresena ny ho lasa olombanina reharehany firenena sy ny folo alina
ny ENSP dia manofana ireo ia tazantsika amin'izao moa zany mandalo izao ny avy eo amin'ny sekoly amboniny polisy pirenena ny ENSP zany ny commissaire ny italian'ny sekoly Brice Andianina ny commissaire divisionnaire de police Brice Andianina Ratsimba no mitarika izany izay mihira misaroa izay manaraka ny ny sekoly moa dia mariana fa manana ny tariketra fivoarana filaminana fandrosoana mitarika azy ireo ny lehibe ny sampandrarana manaraka azy dia ny lehibe ny sampanjarana anatiny ny commissaire de police mandresy Ratsimaniry manana izay mihira manampy taona faharoa izay ahitana ao arinany dia misy ny ireo commissaire de police élève commissaire de police élève officier de police afa ao amin'ny andiany manampy mariana fa telopolo ny élève commissaire de police amin'izareo ireo ary 10 ny mpianatra officier de police ary 70 amin'izy ireo dia vehivavy manaraka ny fenitra LND manaraka ny andiany manampy dia eo koa ireo andiany mihenzika izay ahitana mitovy amin'ny teo aloha ihany mpianatra commissaire de police 30 ary mpianatra officier de police 10 ny zareo kosa dia 70 ny vehivavy ao anaty fifanana tsara ny manamarika fa manaraka ny fenitra LMD ny sekoly nanomboka tamin'ny taona 2014 noho izany dia akoatra ny diplôme ma-commissaire sy officier de police izay azon'ireo mpianatra mivoaka ao dia mahazo ny diplôme master 2 en sécurité publique ihany koa ireo mpianatra ho commissaire de police izay manana ny foibe zay irina mofa tany amin'ny corps Michelia Tsarabe no nitsangana ny sekoly ny taona 770 ary ny finjateny vato ny taona 770 izao kosa dia ny ampony mandalo alohantsika izay taritany ny italian'ny sekoly ny commissaire divisionnaire de police Talily Damy ny sekoly dia manana ny targetra fitsipifehezana sy fikirizana ireo mpianatra dia ny sandratra izay manaraka araka ny sekoly manofana ny inspecteur sy agent de police izany dia ny mpianatra ho inspecteur sy agent de police zany no hitatsika izay taritany lehibe ny sampanjara anatiny ao anatiny zany misy 20 ireo mpianatra izay sandratra andiandiany sandratra izay miofana andalam-piofanana ao anatin'ny sekoly sara ihany moa zany no mampatsya manamafy fa sekoly karazany roa no tanisantsika teo ny eo anivon'ny polisy pirenena dia ny eo anivon'ny sekoly ambony manofana ny manamboninahitra ambony na ny commissaire de police sy ny sekoly sy ny manamboninahitra na ny officier de police eo anivon'ny polisy pirenena zay eny vatony misy azy nandalo teo ihany koa ny sekoly manofana ny inspecteur de police sy ny agent de police zay any Antsirabe no misy azy za kosa raha dia hitantsika mandala eto ny avao amin'ny sekoly mampiofanao mpandrarano fonjana ny anapy ao atetezambaro Tomasina ny mitarika ny vondrona dia ny inspecteur razana maro Steve Anderson izay mpampianatra maharitra eo anivon'ny sekoly tsy aivina moa fa miisa 20 amin'zato no mpandray anjara eo anivon'ny enapy Toamasina amin'ity matso an'io ty ary izay misy ireo mpianatra ho greffier comptable administration pénitentiaire sy ireo agent pénitentiaire ny enapy Toamasina dia manana fiaraha-miasa manokana eo amin'ny lafiny fampiofanana amin'ny enapy France ary anisan'ny targetra izay voizin'ny sekoly dia ny fahalalahana sy ny fahamendrehana ireto mpandrarano fonja reto moa dia misy lahy sady misy vavy ihany koa ary manaraka ny mira leto ary fantatra izany fa eo koa ny fitazana ireo voafonja vehivavy izay ilaina mpandrarano fonja vehivavy manoloana tsika zao ny ivitoeram-pirenena manofana ho teknisian'ny ala izay eo ambany fiahin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjavy
tariny ingénieur principal des eaux et forêts Robson Miranarlala izay talian'ny ivitoerana eny akary ao Manjakandriana moa no misy ity ivitoerana ity tamin'ny taona 2024 no nisokatra izay ivitoerana izay manana ny tarigetra faharetana fitsipika etika fiarahamonina fifaninana nasionaly no andraisana azy ireo ary maharitra roa taona ny fiofanana izay azahoana ny diplôma brevet de technicien supérieur momban'ny ala anatevinisany adjoint technique des eaux et forêts izy ireo ary hiasa eo anivon'ny ministera izay isahana ny fitantanana ny fiarovana ny ala sy ny harena voajanahary izy ireo koa no tompona andraikitra voalohany amin'ny fanampiarana ny lalàna eo anivon'ny distrika izao kosa dia mandalo hitantsika amin'ny sary ireo fanevam-pireneny ny vondron-tafika rehetra izay mandray anjara amin'ny matsotsika androany ao zany ny avy amin'ny tafika malagasy ny avy amin'ny gendarmerie pirenena ny polisy pirenena ny rehetra izay mandray anjara amin'ny matsotsika androany raha ny amin'ny akapobeany zany ny zavatra hitantsika aloha hatreto dia ireo ivitoerana fanofanana sy ny sekoly no narahantsika teo misy antony manokana ve ny nandefasana ny reny mialoha teto ny antony manokana moa dia ny fanomezan-danja ny fampiofanana sy ny fiofanana ireo tompona andraiky mpanjakana moa zany ireo tompona andraikitra amin'ny lafi ny fiarovana sy fandre-pahalemana sy ny filaminana izany moa dia ho fanomezan-danja ilay mahaolona izay circonscription de la gendarmerie nationale Tantananarivo izay manana ny foibe-pibekony etsy akatolala Mahamasina ny lefitry ny komandiny farim-piadina no mitarika ny Matsoandroany colonel Randrianantenaina honoré ny komandiny olafy dia nisy chef d'escadron Hermanana Iarnaivo ny fari-padiany gendarmerie pirenena Tananarivo dia mibaiko ny vondron-tompo-pileovana Analamanga Itasy ary Vakinakaratra raha ny andraikitra sahin'izy ireo dia ny fiantona ny fandriam-pahalemana sy filaminam-bahoaka ato anatin'ny faritra Iedidiny paikady napetraka ny fisorohana na prévention mba tsy hitsangany asan-jiolahy samihafa na hitambokatra ny ady amin'ny fakana-keriny sy ny fanaovana takalinaina tany amin'ny faritra Anjozorobe sy Akazobe iny izay azo lazaina fa efa voafehy amin'izao fotoana izao ny colonel Randrianarmasoa Somo no komandany farim-piadiany gendarmerie pirenena Antananarivo ankehitriny samihafa tamin'ny alalan'ny vina izay napetraka izay antsoina hoe mafy zany hoe miaretindray ny hery vonjitaitry ny gendarmerie pirenena au fort du Seine force d'intervention de la gendarmerie nationale izay tariny général de brigade Randrianarivelo iary vono Elson Félicien arahy ny komandiny andiany ny chef d'escadron Zamany Fatakana Jean-Jacques ny olona voalohany dia ny avy eo amin'ny état-major Evizène ary ny olona faharoa kosa dia ny avy eo amin'ny escadron parachutiste na ny olafy pilatsaka ny elonyaina ny gendarmerie pirenena izay alohavany chef d'escadron Rajev Fidelis Clark ny andraikitra izy reto dia ny Evizène no hery miaramila eo amin'ny gendarmerie pirenena ary milatsaka kianja voalohany raha sanatria ka misy fanafiana goavina manampitotsika ireo vondrokery misy eo anivon'ny gendarmerie pirenena ihany koa amin'ny ady amin'ny asandalo samihafa ny vonjivoina sy vonjitaitra ny fitaroana ny filaminam-bahoaka ny famerenana ny filaminam-bahoaka manome fiofanana ireo zandary mpanao fiveriny ainy sy ireo zandary manao ny antsoina hoe aguerrissement opérationnel ary ao ihany koa misy ny USAD na ny unité spéciale antidahalo any atsimo araha itsika eto ndray zao ny tafika tandreny ny solotena androany dia brigade d'infanterie centre ny bataillon d'infanterie Antananarivo Kapsaty ary ny mamarana azy ny premier bataillon parachutiste brigade d'infanterie centre eto Antananarivo izay hita eo amin'ny topo
letinao raha maro manana ao Analakely no andalo manoloana antsika. Analakely na ny Aray Maintaloha no mandalo manoloana antsika amin'izao fotoana izao. Ny colonel Andriataina Michel Iva no lehibe no mibaiko an'izany brigade centre izany. Ny andraikitra zareo moa dia mandrindra ny fanofanana ireo miaramila, mijery fotony ny fiasan'izy ireo eny an-kianja ary mikirakira ny atoratasy mahakasika ny fiainana mahamaramila. Ny brigade izay tafiditra ihany koa ao anatin'ny fanitsin-drafitry ny tafika malagasy izay fisiany brigade izay ankoatra ny fisiany ZDS 10 manerana ny nosy dia misy ny brigade, misy ihany koa ny bataillon. Tena marina tokoa zany Griffin satria tao anatin'ny fanitsin-drafitra dia milasa mizara roa mazava tsara zany ny rafitra misy eto anivon'ny tafika malagasy dia ny rafitra organique zany izay mpanomana ny olona fotsiny ihany ary misy koa ny rafitra ny opération zany izay mpanatanteraka ka ny reto hoe brigade reto zany sy ny rantsamangaika izay mandrafitra azy dia ao amin'ny rafitra organique zany hoe mpanofana olona. Ny ZDS voalaza teo na hoe zone de défense et de sécurité kosa dia ao amin'ilay mpanatanteraka na mpanatanteraka ny iraka izany izay ho avy eo moa zareo avy eo. Ao anatin'ny tafika an-tanety an-trano moa zany no arahantsika amin'izao fotoana izao nisy avy eo anivo nisy vondrona kapisata. Ny kapisata na ny école d'administration des personnels des services administratifs et techniques indray zao no tazantsika mandalo ka ny colonel Randrianiaina Radson fanomezatsoa izay no lehibe mitarika azy. Akoatra ny iraka raha miaramila izay ataony dia ahitana reto mpiandraikitra ny ara-taratasy rehetra sy ireo misahany lafiny ara-teknika ihany koa ny eo anivony. Ao Senerana no ahitana azy tobo izay misy azy ireo. Aza dinona fa eto Madagasikara isika nosy isika malagasy ary manana andreo tafika an-dranomasina izay miaro ny nosin-drazantsika. Izay hitantsika etona zao ny tafika an-dranomasina izay manana ny tobo-pamarany ao Antsiranana na ny bazy navaly d'Antsiranana. Capitaine de vaisseau Ramorasata Gislin commande ny tobo-pamarana no mitarika izany. Marina fa ity no an'ny tobo miaramila natao andrindra ny fitantanana ireo fitaovana sy fotodrafitrasa an-dranomasina ananan'ny Madagasikara. Tafika an-dranomasina dia manomana ny fitaovana sy ny tatsambo miaramila hoentina mamitaneraka fiarovana ny fari-dranomasin'i Madagasikara sy ny fiatohana ny asan'ny fanjakana eny an-dranomasina. Tsy mijanona ny amin'ny bazy naval Antsiranana fotsiny ny asan'ireo tafika an-dranomasina fa efa nivelarina ihany koa any amin'ny faritra maro toy ny any Toliara izay misy ny sambotselatra amin'izao fotoana izao toy izany ihany koa ny any Taolagnaro izay ahitana izay détachement izay ny any Sainte Marie ao anatin'izany fampivelarana trany ny asan'ny tafika an-dranomasina. Anisan'izany ihany koa ny deuxième bima izay anisany mandrafitra ny eo anivony tafika an-dranomasina izay. Taorian'ny fanovandrafitra dia ny vondrona faharoa ny tatsampi-tafika na ny deuxième bima no tazantsika manoloana ka ny capitaine de vaisseau Randrianantenaina Jean Christin no mitarika ny andeha tafika. Miantoka ny fanaraha-masina sy sisin-dranomasina ary koa ny fisavana ireo sambo mampia ny deuxième bima. Manana ny vondrokely manokana antsoina hoe escouade commando izay hitantsika mandalo anoloana ny deuxième bima izay miantoka ny fanatanterana ny iraka manokana ny tafika an-dranomasina. Ny tafika anabakabaka kosa no hitantsika amin'ny sary ankehitriny ka ny lehiben'ny base aérienne 213 ny colonely Raminy Sovetrarivony no tazantsika eto. Ny lehiben'ny état-major ny tafika anabakabaka amin'izao moa dia ny colonely Rabe Mizana Toko Fiandrianana. Ny asan'reto tafika anabakabaka reto dia ankoatran'ny fiarovana ny abakabaky ny firenena malagasy dia misy ireo fanohanana anabakabaka ny miaramila izay miantsehatra na an-tanety zany na an-dranomasina. Misy ihany koa ireo fikarohana ireo tsaboina ohatra na ny search and rescue na koa ny fanaraha-masiny morontsiraka izay raha miasa amin'ireo andian-tafika an-dranomasina. Misy ohatra ny mandritra ny fotoana manahirana ny firenena amin'ny resaka traboiny ireny dia mandatsaka entana izy amin'ny lalan'ireny angidim-by na ny avion ireny no na fanafody zany na sakafo.
araka ny efa noresantsika teo dia anisan'ny vaovao lehibe nanamarika ihany koa ny fananana n'ilay mpanamory vehivavy angidimby voalohany ho an'ny izay sehatry ny anabakabaka izay lieutenant Gina izay vao avy namita ny sidina voalohany ihany koa niala teto Antananarivo nizotra tany Morondava izany sidina nataon'izany taoriana ny fiofanana izany hoe ankoatra ny lieutenant Malalatina izay mpanamory ny fiaramanidina Sesina dia efa manana vehivavy mpanamory fiaramanidina angidimby ihany koa isika amin'izao fotoana izao eo ihany koa izy commandant Miarso izay ao anivon'ny Esta izay mpikirakira ihany koa eo anivony izany sehatry ny fiaramanidina tafika malagasy ya zany tazantsika miantsana zany kosa ny avy eo amin'ny polisy pirenena dia nivon'ny fibaikona ny polisy pirenena ny direction générale de la police nationale izay tarihan'ny talehan'ny erivontsitaizana police nationale ny commissaire principal de police Jimmy Clark rakoton'ireny ny manaraka izany dia ny zareo amfipa izay tarihan'ny lehibe amin'ny vonjona dia ny commissaire de police Rakotralay Fanomezatsoa ny tsara mariana moa fa ny fipa dia manana ny targetra lalàna filaminana fahamendrehana tsara ny manamarika fa mahery vonjitaitra azy dia ny fipa no antsoina voalohany rehefa mila toana na renfort ny tsampanjara rairay toa anivon'ny polisy pirenena izao kosa dia ry zareo polisy vavy na ilay antsointsika amin'ny mazatra hoe brigade féminine de proximité no mandalo eto amintsika izay tarihan'ny officier de police Randriananja Andoniaina Sonia rehefa ina moa zany commissaire no miditra ny sehatra ny fipa ao anatiny izay hoe fametrana fandrimpahalemana zay ny fipa moa zany dia manana ny ataontsika hoe spécialisation manokana amin'ny resaka maintien de l'ordre zany hoe raha amin'ny fifandaminana ny fandrimpahalemana raha sanatsy misy ny fikorontanana fa araka ny lazaiko teo dia izy koa dia nisan'ny tohana eto anivon'ny polisy pirenena zao koa sika dia manatrika ny fandalovany ao anivony fandrarana ny fonja ny inspecteur d'administration pénitentiaire malaza Herdani no mitarika ny ondry ny fandrarana ny fonja izay miisa 430 ny fandrarana ny fonja dia miandraikitra ny filaminana eny anivon'ny fonja ary kitrifara fandrimpahalemana izy no amin'ny fanabeazana ireo olona izay nivelany any teo anivony fiarahamonina ao aorianan'ireto sakelikireto moa dia misy an'ireo hery vonjitaitra ny fandrarana ny fonja izay mandalo hitantsika amin'ny sary zao izy ireo dia miandraikitra ny filaminana ary antsoina manokana rehefa misy fanotoinana ny filaminana anivon'ny fonja tazantsika izao ihany koa ny avy eo amin'ny fahatseranana malagasy izay tarihany inspecteur des douanes Olivier Léonce vo hita ato amin'ity sakelika ity avokoa ireo sokajinasa isanambaratonga ny eo amin'ny fahatseranana ny inspecteur des douanes ny contrôleur des douanes ary ireo agent des douanes manana anjara asa amin'ny fiarovana ny vahoaka malagasy sy ny arena pirenena moa ny fahatseranana ka izany indrindra no mahaforce paramilitaire azy ireo amin'ny alalan'ny fanaraha-masony sistany dia misy ireo asa maro fanatsarana ny asan'ny fahatseranana ao anatin'izany ny fanavaozana sy ny fanatsarana trano ny asa eny amin'ny serana mpiaramanidina natao mba anafainganana ny fomba fiasa fa mbola betsaka ny hotanterahana mba ahatonga ny fahatseranana ho andry sy tohana ho an'ny firenena
ny vondrony rano sy ny ala na ny corps des eaux et forêts indray zao no mandalo manoloana antsika izay tarihany ingénieur principal des eaux et forêts Rajon Arsan Livarmanitra. Rafitra iray eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy. Manana ny tarigetrany miaro fa tsy manimba. Eny amin'ny 370 nisan'ny mpianala miparitaka manerana ny nosy ary misy azy avokoa ny faritra 320. Ny mpianala no tompona andraikitra voalohany amin'ny fitantanana sy fiarovana ny ala ary ny zavamaniry eto Madagasikara, miady amin'ny toroala sy ny zavamaniry, ny fanentanana amin'ny fikajiana ny tontolo iainana izy ireo, tompona andraikitra voalohany amin'ny fampiarana lalàna manankely mikasika ny ala. Zao kosa dia hitantsika mandalo ny avy amin'ny vondro police municipal izay tarihany commissaire principal de police Ostrom Wens. 920 izy ireo no mandray anjara amin'ity matso ity ary mitarika ny izany dia nisakeliky ny vehivavy police municipal izay miandraikitra ny fahampahafantarana sy mifanentanana ny arrêté municipal eny anivon'ireo 220 fokotany. Manaraka ao koa ireo mpandrindra ny fifamoivoizana na ny fivezivezena eny an-dalambe, tsy ny fiara ihany akory ny ho arindra fa ny na mivezivezen'ny olona ary amin'ny fanalalahana mba alalaka tsara ny arabe misy atsika. Ny police municipal moa dia efatra amby 20 taona zao nisy iny ary fantelony izy no nandray anjara amin'ity matso lehibe eto Mahamasina ity. Raha ny isa totalin'ny police municipal amin'izao moa dia mahatratra 500. Tazantsika izany indray kosa zao ireo élément intervention eo anivon'ny police municipal izay misahana amin'ny fanadiovana ifotony eny amin'ny tsena sy eny amin'ny arabe rehetra. Mananjara Terifa bien izy ireo dia misahana ny asa fanadiovana ny tsena sy ny fitandrona ny filaminana ary ny vonjy taitra anivon'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Mariana faraka 20 no isan'ireo polisy municipal nandray anjara tamin'ity matso androany ity. Ny premier bataillon parachutiste no hitantsika mazakazaka mirindra izao. Miavaka tokoa ity familja ity anehoana ny fahavonona iatrika zavatra mafy. Izy ireo ratsona hoe force de frappe tafika. Manana ny tarigetra hoe tsy mivady drasa. Efa nanao antoka ny tenany sy ny aina amin'ny iraka mpanaovina azy. Mandray anjara amin'ny fiarovana sisy tany firenena malagasy, fitandrona filaminana, fiarah-miasa amin'ny sivily, miaro ny olona sy ny fananany, fiarovana ny tontolo iainana sy vonjy-aina, ny fandrotsahana ireo fanampiana amin'ny alalan'ny filatsahana ny elonaina, ireo entana na fanafody na fitaovana samihafa. Misy karazany roa ny elonaina izay hoentin'izy ireo mamita iraka. Misy ny parachutiste à ouverture automatique izay afaka ampiasaina amin'ny toerana midadasika. Misy koa ny parachute à ouverture commandée izay azony ampiasaina dia somary teritery aza ny toerana. No ireo fitaovana azo nandritra ny fanitsindrafitra dia afaka mandatanteraka iraka eny amin'ny toerana sarodalina na sy vosikajy ho mitokamonina izy. Ny colonel Andriakotiziany Ety Arson no lehibe ny vondrona. Ireto indray ny fibaikoana ireo vondronkely manokana commandement de formation spécialisé any gendarmerie-pirenena izay manana ny fibaikoany eny Vato. Ny général de brigade Rakotondrina Lalangary no commande ny vondronkely manokana. Arahy ny commande ny andiny ny capitaine Armanana Christian, commandant de compagnie d'intervention spéciale. Manaraka azy ao ny capitaine Goulo Arnaud, commandant de compagnie de soutien de renseignement opérationnel, ary ny capitaine Mara Doré, commandant de compagnie de sécurité et de protection. Fanavotana takalonaina sy traboina
mila fahaiza manao manokana fa mirapitoerana ireo jolaray-ndandy fa mirapitoerana ny vola eny amin'ny banky dia aty amin'ny asan'ny jolamahery vaika sy ny fampirorona ary manofana ireo mpitandro filaminana amin'ny resaka intervention professionnelle no andraikitra izy ireo. Ireo efa tazantsika amin'ny hazakazaka madinika izay efa nahafantarana azy ireo ny vondrona manokana eo anivon'ny polisy pirenena, unité spécialisée de la police nationale na ny USPN. Mitarika azy ireo ny commissaire de police Asina Herinandrianina Andrianomejanahary. Miisa telo ireo unité spécialisée eo anivon'ny polisy pirenena, ny service anti-gang na ny SAG, unité spéciale d'intervention na ny UZI, unité d'intervention rapide na ny UIR. Anisany nanatanteraka ny opération Arato 2 niaraka tamin'ireo mpitandro filaminana anatin'ny anatin'ny USPN amin'ny ady afakana-keriny, ary izany dia entina manatanteraka amin'ny politika akaben'ny fanjakana dia ny fametrahana filaminana sy fandriampahalemana maharitra. Ny unité spécialisée de la police nationale ihany koa no mamarana matso an'io amin'ireo andihany mandeha an-tongotra. Manakarena atsika raha izay unité spécialisée zay raha reo nandalo teo izay. Zao kosa tsika dia hiditra amin'ny ireo fiarakodia zany zay manatanteraka ihany koa ny matso zay fitaovana mampiasa fitaovana ary fomba ihany koa anatina zany rehetra izany. Ny tapany faharoa ao anatin'ny matso no arahantsika amin'izao fotoana izao ny motorisé izay aloha nisy commandin'izy ireo miaraka amin'nisy faneva ihany koa hoentina miditra ao anatin'izay matso ho an'nisy motorisé izay. Nisy fiarakodia moa zany no mandalo voalohany amin'izao fotoana izao. De protection civile Ivato, ny bataillon d'hygiène any Manjakandriana ary ny bataillon médical zay mbola ao Pahabe ihany. SB2 Écureuil sy ny hélicoptère Airbus H130 sy ny Cessna anankidimy izay ao anatin'ny aéronef ny tafika malagasy. Tsika amin'ny sary zao moa zany fa dia ao anatin'ny fampisehoana ireo fitaovana fampiasan'ireo mpitandro ny filaminana atsika manomboka eto hitantsika amin'ny sary fa dia ary fomba tokoa ny fitaovana ampiasain'izy ireo amin'izany raha ireto fitaovana ireto zao inona ny tena hoe mampiavaka azy reto ary ohatran'ny zava-baovao ihany koa izy reto raha tsy diso raha nitazantsika teo zao dia ny commando de l'air ohatra nitazantsika teo zay unité vaovao tao anatin'ny fanitsindrafitra zany. Ny commando de l'air ohatra zany dia mpanao ny hiraka ny viverniaina eny anabakabaka, zany hoe miaraka amin'ny avion tafika anabakabaka izy zany dia manatanteraka hiraka eny amin'ny abakabaka eny ho fampandrina ny tany moa zany sy fiarovana ny faritra ny abakabaky ny firenena malagasy.
Tsy mbakan'izany ihany koa ny eo anivon'ny mpamonjy voina fa dia tazantsika eo amin'izany fiara miavaka dia miavaka miloko mena araka ny fahafantarantsika azy dia mandray anjara feno ao anatin'ny matso ihany koa izy ireo amin'ity androany ity sy tony mahazatra moa zany rehefa manatanteraka matso toy izao dia eo hatrany ireo mpamonjy voina amin'izany fanatanterahana ny matso izany. Ia, izao kosa dia mandalo izany hitatsika misidina mamoaka setroka miloko sainam-pirenena eny anabakabaka izany ny fiaramanidiny tafika anabakabaka ny sesina 206 izay entina manatanteraka ny iraka anabakabaka. raha izay ny eny anabakabaka dia verina eto Mahamasindray sika eto mandalo manoloana atsika ny sailafy mpitaingy soavaly ny gendarmerie-pirenena izay manana ny foibe toerany ao amin'ny herivonjitaitry ny gendarmerie-pirenena Fort du Sene. Ny gendarme principal klasy manokana Rakotony Lala Jean 0 mitaingina ny soavaly ambina no tazantsika mitarika azy. Ny andraikitriny eto dia manampy ireo zandary amin'ny fanenjena ny mpangalatromby any amin'ny faritra Sarodalana. Iray eto mpitaingy soavaly eto ihany koa no manao ny d'honneur fanomezam-boninahitra ny filoham-pirenena tazantsika teo tamin'ny alalan'ny sabre au clair. Manao ny fanomezam-boninahitra ny lanonana ara-pitsarana fametrana amin'ny toerany ireny filoham-pitsarana ireny. Tazantsika fa efa misy mpitaingina soavaly vehivavy ato amin'ny gendarmerie-pirenena. Fiofanana manokana ihany koa no afana ho mpitaingy soavaly ato anatin'ny gendarmerie-pirenena ary azahoana maro-paiza manokana ahafana miakadrakalona ihany koa. Misy ny fampiasana ireny soavaly ireny tamin'ny alalan'ny patrouille amin'ny alina dia misy ihany koa ny fampiasana azy ireny any amin'ny toerana sarodalana amin'ny fanenjehana ny ireny dahalo ireny dia afaka ampiasaina izy ireny. Dia efa tazantsika manangatsangana ihany koa ny motara izay mitaingina mpitondra moto eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Efa voalazantsika teo moa zany ny andraikitra izay sahaniny ireto motara ny fiadidinan'ny Repoblika ireto izay tsara marihana trano fa dia misy ny polisy sy gendarme no misehatra ao anatin'ny vondrony. Raha eo anivon'ny polisy manokana dia ny compagnie mobile urbaine de la circulation izay eo anivon'ny commissariat central Tsaralalàna no mandrafitra izany. Araka ny tsy vitan'ny misava ny lalan'ny filoham-pirenena ihany koa moa zareo ireo zany fa misahana amin'ny rafiny fiarovana ihany koa. Akoatr'izay moa zany dia efa voalazantsika teo fa misy an'ilay antsointsika hoe brigade routière spéciale ho an'ny gendarmerie-pirenena manokana izay miantsehatra ao anatin'izany asa izany ihany koa ry zareo ireto zany amin'ny fampiasana an'ireto kodiaran-droa ireto. Misy efatra izy ireo manerana ny nosy izay brigade routière spéciale voalaza teo izay. Reto manaraka reto kosa dia ny motara eo anivon'ny polisy-pirenena dia ny eo anivon'ny compagnie mobile urbaine de la circulation amin'ny commissariat Fobeo Tsaralalàna izany. Tsara marihana fa misy vehivavy motara marque Miralenta foana eto anivon'ny polisy-pirenena izay hitantsika miavaka amin'io. Ny mitarika ny match amin'ny moto androany dia ny inspecteur principal de police de classe exceptionnelle Risara Andrianandrasana Florent. Tsy vitany hoe fanomezam-boninahitra ny ireo manakaja ihany no asan'izy reto fa dia misahana ihany koa zareo amin'ny resaka fifamoivoizana zany hoe ny fluidification na circulation. Efa miparitaka manerana ny reo fitaleava-paritsy ny polisy-pirenena moa zany ny
brigady ny motara eto anivon'ny polisy-pirenena. Ary tsara ny manamarika fa anisan'ny nahazo fampitaovana tamin'ny fitondram-panjakana tokoa izany. Araky ny tazantsika izao dia misy anireto fiara tsy mahataho-dalana vaovao be izay nomeny ny fitondram-panjakana ho an'ny gendarmerie pirenena. Izany natao moa dia entina indrindra hanatevenana ireo fitaovana izay ampiasainy eto anivon'ny gendarmerie pirenena ary entina ihany koa hiarovana ny vahoaka sy ny fananany mba ho antoko ny ho tanteraka tokoa ilay vina izay napetraka ho miaro ho antoko ny fampandrosoana ifotony. Efa nahitam-bokatra izay fampiasana ny fitaovana teo aloha izay teo ampelantanan'ny gendarmerie pirenena izay. Ankehitriny dia miampy ireto fitaovana ireto indray dia inona sy antenaina fa hitombo hatrany miezaka eo amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary ny andrim-panjakana. Betsaka ireo fitaovana izay nampiasaina mba azahoana vokatra manerana ny nosy fa tsy ny eto Antananarivo irery ihany, ary hita sy tsapa fa miatraika ary misy vokatra izay azo tsapahitanana izany eo anivon'ny vahoaka indrindra eo amin'ny lafiny fisorohana. Misa 20 moa ireto fiara tsy mahataho-dalana ireto izay vaovao araka ny efa voalaza teo izay azo ny anivon'ny gendarmerie pirenena. Akoatra ireo fitaovana izay tazantsika eto moa dia misy ihany koa ireo fotodrafitrasa eny an-kianja izay natao hanakakezana ny vahoaka izay efa voalaza teo, satria napetraka ilay vina izay efa voalaza teo mba hipaka anifotony tokoa ny fandriam-pahalemana izay miompana ao anatin'ny fisorohana. Izay indrindra no antom-pisininy ireo fotodrafitrasa izay napetraka entina indrindra mba hiarovana izany vahoaka sy ny fananana izany mba ho tena andry fahalemana tokoa mba ho antoko ny fampandrosoana. Mametraka ho zava-dehibe ny fampitaovana ny tompon'andraikitry ny fandriam-pahalemana, ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara tokoa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'izao fampitaovana izao, ary tsy diso anjara amin'izany ny sokajy rehetra ao anatin'izay hoe fitandrona ny filaminana izany samy nahazo ny anjarany na ny eo anivon'ny tafika, na ny eo anivon'ny gendarmerie pirenena, na ny eo anivon'ny polisy pirenena dia samy nahazo fitaovana izay avokoa eo ny fiarakodia, eo ihany koa ny fampitaovana amin'ny alalan'ireny fitaovana entina miasa toy ny fiarovatena moa zany ny basy, ireo fanamina maro samihafa, ary efa hitantsika teo fa dia nisy ny nahazo izany fanamina vaovao izany anisan'izany ohatra ny eo anivon'ireo mpitsoka mozika narahantsika teo reny manamarika izany fa manome lanja ny fitandrona ny filaminana izay antoko ny fampandrosoana ny firenena, ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Tena marina tokoa zany namana Babi Stéphane satria raha ho an'ny tafika anabakabaka manokana dia antaona maro tsika tsy nanana avion teto amin'ny tany sy ny fanjakana na tena ny ULM nampiasaina teto, fa zao kosa dia efa tena manana fitaovana ary mahavita manatanteraka ny asany antsakany sy andavany zany amin'ny fiarovana ny abakabaka sy ny morontsiraka Madagasikara. Araky ny tazantsika izao moa ny herivonjitaitra ny gendarmerie pirenena dia ny olona izay miasa eo anivon'ny tobon'ny gendarmerie pirenena izay voatanisa izay nandeha tongotra teo dia tsy totosany asa manandraikitra izay sahanina raha tsy eo ny fampitaovana, dia izay indrindra no anehoana amintsika ireo fitaovana maro samihafa izay tazantsika mandalo ireny, tazantsika ireny ao ny fiara tsy mahataho-dalana, zao tazantsika zao moa ny entina andrindrana sy amerenana ny fandriam-pahalemana sy ny filaminam-bahoaka ao anatin'ilay antsointsika hoe gestion démocratique du foule. Anisan'ny fampitaovana izay ampiasain'ny gendarmerie pirenena ireny mba entina ampandrina fahalemana ny tany mba ho tena andry fahalemana tokoa ny vahoaka ary voary tokoa ny fananany
eny fotony tsy netya tanan-dehibe rery nefa fa any amin'izay toerana zay everitsika ho tena lavitra indrindra izany indrindra no antony ampiasaina ireto fitaovana ireto zay maro isatsokajiny misy ny kodiarandroa zay fatazantsika teo misy ny fiara zay tsy mataho-dalana misy ihany koa reo fiara vaventy zay ahafahana mitondra sy mitatitra ireo zandary any amin'ny toerana zay everina ho lavitra indrindra izany rehetrarehetra zany ho natao dia entina foana soroana ireo ambana maro isan-karazany ary izany fitaovana zany dia misandrahaka manerana ny nosy zay mifanaraka amin'ny toerana zay misy azy ireo mba ahafahan'izy ireo manatotosa atsakany sy andavany ny adidy sy andraikitra zay isahan'izy ireo tazantsika manangasanga aoriana kely ao ny ireo alika mpitsongody anisan'ny fitaovana zay ampiasan'ny eto anivon'ny gendarmerie izy ireny entina indrindra ikarohana ny olon-dratsy indrindra ho antsika eto Antananarivo renivohitra dia anisan'ny nahitam-bokatra ny fampiasana ny reto alika mpitsongody reto tsy ny mpangalatra ihany nefa fa ny rongony ihany koa na ny zava-mahadomelona dia misy ireo alika zay manana traikefa manokana entina ikarohana ny ireny olon-dratsy na ireny olona mifoka zava-mahadomelona ireny eto dia manentana atrany izay ny eto anivon'ny gendarmerie pirenena mba tsy salasala isika iantso mivantana ny ireo tompona andraikitra amin'ireny alika mpitsongody ireny mba ahafahantsika manatratra an'ireny olon-dratsy zay manao ny asa ratsiny ireny indrindra fa ireo olona zay mivarotra na mifoka zava-mahadomelona zay anisan'ny fanetriben'ny firenena anisan'ny misitraka izany fampitaovana izany ihany koa moa mazava ho azy ny avy ao amin'ny G6 zay nisy fanovana rafitra zay natao tsaratsara kokoa satria ny ampy kompania anankitelo izy ireo tazantsika zao ny atao ny antsointsika hoe peloton de surveillance côtière izay misahana indrindra ny fiarovana ny sisitany eto Madagasikara betsaka ny vokatra zay efa azo raha tsy laza afa-tsy ireo olona zay niondrana antsokosoko ny ala avy teto amin'ny nositsika nandeha ny firenekafa miisa telo reo peloton de surveillance côtière reo eto amin'ny nosy dia misy ny ao ambohitra lalana amin'ny faritra Sava misy any Manantena amin'ny faritra Nosy ary misy any Tanjona Analanjorofo anisan'ny fitaovana ampiasain'ny gendarmerie pirenena ihany koa izany zany hoe na ny ety an-tanety na eny an-dranomasina dia miara misalaha ary miara mientana ao anatin'ny fampiasana ny olona sy fampiasana an'ireo fampitaovana ireo eto anivon'ny gendarmerie pirenena mba ho fisorohana sy ho fanenjehana izay fandikandalana zay mety hitranga eto amin'ny nosy tsambakany zany ihany koa ny eo anivon'ny tafika malagasy ao anatin'izay hoe fampitaovana izay arahantsika indray ny généraly Andriamitantso Samuel Onja Christian no commande ny brigade appui spécialisé ny tena iandraketany ao am'sehatra ny asa-pamonjena sy ny action civilo-militaire momba ny fampandrosoana toy ny fanamboaran-dalana ny asa-panjakana asa fanampiana sy famonjena amin'ny vahoaka ary momba ny fahasalamana ny bataillon Recamp no manoloanatsika ny colonel Onzafy no mibaiko zany bataillon Recamp zany Andriana Arsata Onzafy ny bataillon Recamp moa zany dia nany hoe renforcement de capacité de militaire au maintien de la paix dia manana andraikitra lehibe izy ary ankehitriny atao natao mandalo ataony lohantsika ny bataillon d'appui feu izay tarihan'ny colonel Razafindratafika Tinarivony izy no lehibe ny bataillon appui feu ao izay ao a Paibe
manana ny tarigetrany ihany koa izy io dia hoe ny vonona kiady tanindrazana. Maro ny iraka azo ampanaovana an'izany bataillon appui feu zany fa ny misy kadra amin'izany dia ny fiarovana ny sisy-dranomasina izay iarahana miasa amin'ireo tafika an-dranomasina amin'ny alalan'ny fampiasana ny tafondro. Eo ihany koa ny andraikitra izay sahaniny amin'ny fiarovana ny abakabaka sy ireo seranam-piaramanidina. Ny ampiasainy amin'izany moa zany dia ny basy marivava ary mitsara ho marihana fa ny bataillon appui feu dia izy irery ihany no régimenta izay misahana ny fiara mifony vy eto Madagasikara. Ny misy olafy anankiroa zany fiara mifony vy zany ao amin'ny bataillon. Ao ny mampiasa ny fitaovana izay vaovao izay vao azo voataona vitsivitsy lasa izay dia ny Toyota Land Cruiser A79 APC. Eo ihany koa ny BRDM2 marina fa efa maro ny hetsika izay efa nataon'ny bataillon appui feu na teo amin'ny iraka zany na teo amin'ny fanazarantena. Hita ao amin'ny bataillon appui feu ihany koa ny basy marivava na ilay atsotsika hoe lance roquette multiple na ny BM14. Ny tena mampiavaka ihany koa nreto bataillon d'appui feu reto dia ilay fananany ilay atao hoe supériorité du feu, afaka manapotika na manamotsana ny fahavalo ao anatin'ny fotoana fohy satria dia mavita mandrakitra amina hektara zany BM14 tazantsika eto zany ao anatin'ny fotoana fohy. Karazana fiara samihafa no mandalo eto amin'ny manoloana ny tribune centrale eto amin'ny kianja Barea Mahamasina amin'izao fotoana izao, izay fiara fampiasan'ny tafika malagasy amin'izay fitandrona ny filaminana sy fiarovana ny tanindrazana izay. Araka ny tazantsika moa dia misy ireo fiara vaovao, misy ihany koa ireo fiara ataontsika hoe efa teo aloha manahoana sy manahoana ny mety hoe fikojakojana azy ireny mbola afaka miasa somatsara tahaka an'izao. Ny mbola afaka miasa somatsara moa zany fitaovana amin'ny bataillon appui feu. Ary ao anatin'ny bataillon appui feu ihany koa dia misy ny fitoerana fampianarana manokana ireo karazana basy marivava, ny fiara mifony vy ary indrindrandrindra ny tafondro ny fikojakojana azy indray dia misy ireo mpiofana ireo ihany no entina mikojakoja ny fitaovana, izany hoe hitsapana ny traika efa izay nomena azy ireo isa-taona dia misy foana izany fitsapana izany. Ny corps de protection civile no manoloana antsika izay tarihany lehibeny ny colonel Randrianatrehana Lemifripo izay avy ao amin'ny andiany fahavalo amby roapolo ny akademia miaramila. Ny fondro-tafika manokana natao isahana ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany manoloana ny loza maro isan-karazany toy ny loza voajanahary, ny rivo-doza, ny tondra-drano, ny horohoro-tany, ny tany miotsaka, ny areti mifindra, loza maro misy eo andavanandro toy ny aitrano, doro-tanety, loza-pifamoivoizana, firodana isan-karazany, fitadiavana olona latsaka an-drano. Zany hoe misahana ny vonjovona ihany koa zany ny tafika amin'ny alalan'ny ty rantsana ataontsika hoe ina moa ny filaza azy teo iny CPC, corps de protection civile, misehatra ao anatin'izay hoe vonjovona izay ihany koa zany ny tafika malagasy. Ny colonel Rakotosolofo Tina Jocelyn no lehibe ny bataillon des génies militaires Manjakandriana. Izy ireo no misahana ny fanorenana sy fanamboarana ireo foto-drafitrasa eo anivon'ny tafika malagasy toy ny lalana, tetezana, trano sy ny sisa, manofana sy mamolavola ny miaramila amin'ny fomba matianina amin'ny asa fanorenana, entina mpamofona sy tsy manampy sy mamonjy ny vahoaka ihany koa raha misy loza voajanahary. Ny fiara moa zany izay entin-draleo dia ny véhicule tout terrain, ny pelle chargeur, ny camion MB 1924 ary ny porte-char.
hitantsika manarika antsika zao ihany koa ny médecin colonel Ravoavy Arnirina no lehibe ny bataillon médical Pahibe. Izy dia niorina tamin'ny taona 2024 araky ny fanitrin-drafitra teo anivo ny tafika malagasy. Ny andraikitra dia niantsehatra mivantana ny fiarahamonina amin'ny ara-pahasalamana toy ny tamin'ny covid sy ny tere nanao ny aintsio zavatra nandritra ny fandalovany cyclone Freddy manerana ny nosy. Hitantsika amin'izany fa maro lafy tokoa ny sehatr'asa iseharan'ireto mpitandro ny filamina ireto indrindra fa ny anivon'ny tafika moa zany misy hitantsika teo ny sehatry ny fitsaboana, hitantsika teo ny sehatry ny vonjivoina, hitantsika ny sehatry ny asa vaventy manaraka eto kosa indray inandray reto manaraka ireto. Raha miresaka ny tafika anabakabaka tsika dia matetika ny ao an-tsaina hoe ireo mpanamory fiaramanidina na manabady Stefan, kanefa ao anatin'ny fanamorina ny fiaramanidina sy ny fampanidinana amin'ny fiaramanidina dia misy lafiny maro, misy ny lafiny fikirakiranana ny resaka mekanika aéronautique moa zany misy ny resaka fiarovana ny fotodrafitr'asa ka ao anatin'izany tokoa reto misy ny escadron de soutien technique aéronautique zany izay tarihan'ny commandant Miarso moa izany fa nitarika ny match kosa ankehitriny dia ny lieutenant Ravelo Arjona Robert Mantiny. Misy an'ireto groupe sinophile reto indray ao anatin'ny commando de l'air izy reto, izany hoe ny asan'ny commando de l'air dia mpiaro ny fotodrafitr'asa ny tafika anabakabaka zany ka ao anatin'izany ny ilanan'ireto alika mpitsongoty reto ihany koa. Ka misy ihany koa ny groupe de secourisme et de sauvetage moa zany fiarovana ireo toerana iantsona ny fiaramanidina ireo. Hitantsika manoloanantsika koa ny zareo amin'ny DILS na ny direction interarmée de la logistique et du soutien izay eo ambany fitaliavany général de brigade Ravelonarivo Juliano Gaston. Ny DILS no miandraikitra ny fikarakarana sy ny fikojakojana ireo fitaovana ara-teknika ampiasainy eo anivo tafika manontolo toy ny famatsiana fitaovana ireo miaramila miantsehatra iresam-piadiana amin'ny lafiny maro. Ny mitarika ny matso androany dia ny colonel Ralaivao Naivo Andriamarmanana ary mampiranty sy manamafy ireo voalazy ireo amin'ny alalan'ny reto fiara tsara loko sy manana anjara asany tsiray avy hitantsika amin'ny lalana. Nambara teria loteo moa zany dia manan-karena fiarakodia eo anivon'ny tafika ary misy karazany maro izy ireo izay samy manana ny anjara asany tsiraray avy ankoatrin'ireo fiara izay efa nampiasaina hatramin'izay moa dia miezaka ny tonga izay fampitaovana izay hatrany fitondram-panjakana miezaka ny fiarakodia vaovao izay manaraka ny filitra amin'izay fitandrona ny filamina hatrany. Tazantsika mandalo eto zao zany groupe d'intervention spéciale zay tarihan'ny lieutenant colonel Rajafary. Miaraka hitantsika zao zany dia mahazo fitaovana vaovao izy fitaovana zany dia avy amin'ny ny andraikitra sahary moa zany dia maro dia maro fa amin'izao fotoana zao dia ny any amin'ny présidence any araky hitantsika zao dia manana fitaovana vaovao izy atao hoe HK 416 fitaovana vaovao izy ary voazo izay fampitaovana mizotra mpilaminana ny matso lehibe izay tanterahana eto amin'ny kianjabary Mahamasina amin'ity marana ity mbola tsy misy metsika aloha ireo mpanotrina na ny zareo anivon'ny vahiny manan-kajana saina manokana amin'izany na ireo vahoaka manotrina eny amin'ny gradin dia lina dia lina mijery ny fandalovany reto fiarakodia fitaovana ary fomba izay manatateraka entina manatateraka ny matso izao mandalo indray zao ny eo anivon'ny polisy pirenena. Zao hitantsika izao zany ny satoinany amin'ireo fiara ampiasan'ny polisy pirenena amin'ny fanataterahana ny asany izay tarihan'ny officier principal de police de classe exceptionnelle Tombo Martin.
ahitana fiara tsy mataho-dalana, fiara minibus, ary fiara tsy mataho-balana blindé fiantsoantsika anazy ary fiara lehibe. Ampiasain'ny polisy amin'ny lafiny maro ireo fiara ireo amin'ny fisamborana ireo olon-dratsy, fa koa ny fanaovana fanentanana maro isan-tsokajiny. Ny ampahany betsaka tamin'ireo fiara ireo dia fampitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana ho fanatanterahana ny politika mpanjakana ankapobeny dia tsy inona izany fa ny fanamafisana ny filaminana sy ny fandiam-pahalemana maharitra. Tsara ny manamarika ihany koa fa dia nanohana tokoa ny polisym-pirenena ny fitondram-panjakana. Fantatsika izany tamin'ny fanokanana n'ireo tafitaleho paritsy ny filaminam-bahoaka manerana n'ireo région maro eto amin'ny firenena. Misy ihany koa amin'ireo fiara ireo ny vokatsy ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka samihafa. Firenena avy any ivelany, fikamanana na orinasa tsy miankina. Iny tazantsika iny mandalo iny moa zany ilay fiara blindé eto amin'ny polisym-pirenena. Eto manaraka ireto kosa dia ireo motocross izay ampiasain'ireo vondrona manokana ny polisym-pirenena, izay tarihan'ny officier de police Bemanarivo Désiré. Manampy tokoa amin'ny fanafainganana ny intervention ny fananan'ireo vondrona manokana n'ireny motocross ireny. Raha tao anatin'ny enim-bolana fotsiny izao tamin'ity taona ity dia 12 litsanga nahitambokany, izay natsatsarana jiolahy, natsatsarana ihany koa basy sy ireo mpanao trafika na basy izay marihana fa misy vehivavy. Tazantsika manaraka eto ireo fiara fahatseranana malagasy izay mitondra ny brigade canine. Ny matso dia tarihan'ny contrôleur de douane Andriamsaina Tsiferana. Ampatsiahivana fa nitsangana tamin'ny taona 2024 ity vondrona ity, ary vokatry ny fiaraha-miasa tamin'ny Matsoivo japonais sy ny Organisation internationale pour la migration izay nahazoana alika mpitsongo-dia miisa 4 voalohany. Ankehitriny efa 20 ny isan'ireo alika ireo ary efa miasa eto Antananarivo sy any Nosbe Helville. Mariana fa hotokanana tsy ho ela ny brigade canine a Nosbe Helville. Voahofana manokana ho amin'ny fitsirihana zava-mahadomelina sy vola vahiny ary sokatra ireto alika reto izay tena ilaina amin'ny asa fanaraha-maso sy tany izay sahan'ny fahatseranana malagasy. Dia tazantsika amina loko marevaka, loko menamena izany indray ny eo anivon'ny mpamonjy voina amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireto fitaovana ary fomba izay ampiasan'izy ireo. Izao kosa dia manoloana antsika ny vondron'ny mpamonjy voina izay misahana ny asa famonjena rehetra voina eto amin'ny Tananarivo renivohitra sy manodidina. Izy ireo dia mba fiahian'ny filohan'ny délégation spéciale Tananarivo renivohitra Andriamatoa Ramanambitana Richard. Izay etsy tsara lalàna moa ny foibeany ary ny commandant Ralay Vonoro Eric Olivier no lehibe mivondrona sady mitarika matso miaraka amin'ny fiara tsy mataho-dalana natao fitaterana ny olona sy ny fitaovana mandritry ny asa-pamonjena. Manaraka azy ao dia atsika fiara lehibe anankiray anaovana ny asa-pamonjena amin'ny toerana avo izay antsoina hoe bras élévateur automatique. Manaraka azy ao kosa ny camion citerne do anankiray fa fetina monjy tranomay mitarika lakana lehibe anankiray fetin'ireo mpisitrika anaty rano sy anaovana ny asa-pamonjena amin'ny fiakaran'ny rano. Manaraka azy ao ny fourgon portone léger. Fourgon portone léger marque japonais izy io fetina monjy tranomay ihany koa.
manaraka azy eo a ny camion citerne io camion citerne anankiray eo dia natao ho an'ny fetina mamonjy firehetan'ny ala na firehetan'ny kirihitra manodidina ny Antananarivo. Ary ny mamarana ny matso dia ahitantsika fiara anankiray véhicule de secours et assistance au véhicule entina amonjy an'ireo olona traboiny eny an-dalana na tratran'ny accident de circulation na mety ho misy loza mahazo azy eny an-dalana. Ary izay no mamarana amin'ny matso ho an'ny corps de sapeurs-pompiers na vondrom-pamonjy vola. Dia ireo fiaran'ny mpamonjy vola mena ireo ihany koa mamarana ny filarana ao anatin'ny matso zany amin'ity lanonana lehibe manetriketrika fanamarinana ny fa-efatra amby enimpolo taona niverenany fahaleovan-tenany Madagasikara izay Griffine Bakolinaina manaona sy manaona indray ny ambiance ao ivelany ao. Ny généraly Rakotoson Jocelyn, lehibe ny état-major ny tafika Antanety. Teo ihany koa moa Andriamatoa général ministre ny Foloanda sy Andriamatoa général ministre délégué misahana ny gendarmerie izay nandray tanana izany lehibe nitarika ny matso androany izany. Ny matso moa dia lanonana ara-miaramila entina kalazana ny fetim-pirenena sy ny nijoroan'ny Foloanda. Marana nisy matso lehibe Babi Stéphane teto amin'ny kianja bare Mahamasina izay nentintsika nampiainana ny matso lehibe nanamarika ny fetim-pirenena fa 14 taona ny tsingerena nisy fahaleovan-tena ny Madagasikara sy ny fetin'ny Foloanda malagasy. Nisy matso izay nandeha tongotra ny alohavany fampisehoana izay nitanterahany ireo mpianatra eo anivony Semipi, teo ihany koa ny Egna Ambositra, teo ihany koa ny polisy pirenena eto Madagasikara izay samy nandray anjara avokoa izy ireo tao anatin'izay matso izay babia amin'ny ankapobeny dia teo amin'ny ora roa teo eo no nisiny izay matso ny tanterahana izay. Voaja amin'ny atsakany sy ny andavany ny fandaminana Griffine Bakolinaina na teo amin'ny arifenitra izany na teo amin'ny fanajana ny fotoana satria dia adiny roa araky ny niverana azy nanatanterahana ny lanonana ara-miaramila izay nitanterahana teto tsy mijanona treo akory ny fety fa mbola mitoy
mbola misy ny fandaram-potoana ho an'ny an'io tolakandro zany Griffin Bakolinena amin'ilay podium zay ho tanterahana ary tsy ambakan'izany ihany koa ny lanonana samihafa zay mitranga any amin'ny faritra tsirairay avy any manerana ireo renivohim-paritany any amin'ny faritra indrindra fa any amin'ny distrika tsirairay avy any koa dia samy manamarika ity fety iverenan'ny fahaleovan-tenany Madagasikara ity zany hoe ny fa-efatra ambin'ny taona iverenan'ny fahaleovan-tenany Madagasikara. Madagasikara mandroso malagasy miara-mentana amin'ny fitiavan-tanindrazana izay no tara-kevitra nentina nankalazana ny fetim-pirenena tamin'ity taona 2024 ity Babi Stéphane ary entina nandratana hatrany ny fitiavan-tanindrazana ho an'ny malagasy isika isanao kosa andeha isety vetivety ao anatin'ny fanohizana hatrany tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy anefa nisy amin'ity androandroany ity satria dia nitoy hatrany izay fankalazana izay na ny eto andrenivohitra Madagasikara na ny manerana ny nosy fa aloha hoarantsika hatrany ireo fandaharam-potoana samihafa manamarika izay fitim-pirenena izay eto amin'ny televiziona malagasy mankasitraka Babi Stéphane mankasitraka ny mpijery ny televiziona malagasy aleo anivo ny ORTM izay tariany tale général ny ORTM Ranal Bernamboina toy izany ihany koa ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina izay nafahatsika nampiana mivantana ny zava-misy tao anatin'izao matso lehibe izao. Ya indrindra Griffin dia isorana isika tany atokantrano tany nanaraka hatramin'ny farany ity fampitana mivantana ny lanonana ramiaramila nanaretarahana ny matso fanamarena ny fa-efatra ambin'ny taona ny iverenan'ny fahaleovan-tenany Madagasikara ny tenako Babi Stéphane sy namana mpanao gazety namana Griffin Bakolinena dia mametraka ny veloma mandra-piona ho amintsika rehetra dia mamerina ihany koa ny sary sy ny feo any anosy mandra-piona tompoko. La varaita tarani razzisini sana Ayunu gastichiara Yanara nauti biu papa yunu